na ny aba tondraina amin'izany a rehefa eo indrindra hoe tsy priany fa tsy fampiresa traikany a fiatraika dia tsy misy tombona ilazana vita savony zato any izany ny savony ary ny aka tokony ho izy tsy manaraka lalàna na tena hoe zay tolotra sy ny zao hoe anome ny hevitra eto fa maly moa izahay a tiako ny tondra fanazavana eto fa ny atoko tiako Madagasikara ny solombavam-bahoaka amin'ny anarany tiako Madagasikara dia tsy nandany ary tsy nampandany tsy nandray anjara akory tamin'ny fifidianana satria nahita izay a fa tsy hitondra nininona tsy hitondra fampandrosoana tsy misy nininona ho antenaina izany a volavolan-dalàna fenitetim-bolana tolotra homaly izany dia ny mahagaga dia anisy ny gazety mpivoaka isan'andro moa izay efa alako bika tsy tiako tareny efa andraisany any avy aty anivon'ny tiako Madagasikara dia milaza vaovao tsy marina manasoketa manaratsy manosopotaka manao hoe anisany nandany an'izany a voalohany indrindra aloha ny avy aty anivon'ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara zay aloha de tsy marina fa raha-panao gazety tokony hitaiza aza mandainga asa na diso ny sorsa azonareo a na nanatrika tany ianareo fa sady tsy nandray anjara ho izahay a no tsy nampandany a tsy nandray anjara tamin'ny fampandaniana an'izany zavatra any ary tsy izay ihany fa makasika ihany koa no hoe nisy kolokolo tao nresaka an'izay ihany koa ny gazety mpivoaka isan'andro anankiray de nanambara fa hoe resaka kolikoly miangan'ny kolikoly avolenta amin'ny resaka manodidina ny fampandaniana zany volavolan-dalàna amin'ny fenitetim-bola izany dia voatonona tao ihany koa ny vondrona parlementaira tiako Madagasikara indrindra ny avy aty amin'ny fanoherana ny fomba nitenenany azy de mbola lazaiko etona ihany horetany horen-danitra fa sady tsy nandray vola no tsy nanao kolikoly no tsy nandray anjara tamin'izany fifidianana fandaniana ny volavolan-dalàna zany ny fenitetim-bola 2024 ny vondrona parlementaira tiako Madagasikara no tsy nandray volany tsy niresaka tamin'izaka dia tsy fanao ny aty zany fanao ny hafa any ambadika any zany a ka anakafa miresaka an'izay a azafanana lalitra le vahoaka atsaro le fanaratsiana fa tsy mpanao gazety mpitaiza ianareo a raha fanosorapotaka tena accusation gratuite a no ataonareo na nininana tao a ka dia mba tsy arotra na manafaniry sy mpiaino ajaina ny nitondra n'izay fanamariana sy précision zay hoe tsy miditra am'izany ny aty am'tiako Madagasikara dia vondrona manara-dalàna vondrona manaraka fitsipika vondrona manaraka n'izay fitsipifezana anivony atoko sy am'izay le hoe fahamarina sy fangararana zany ka izay a no antony nitenenanay a izany hoe tsy fandraisana ary nandraisany vondrona fanakevitra fa tsy andray anjara am'izany a lalàna volavolan-dalàna sadasada volavolan-dalàna tsy manome moyen Madagasikara tsy nampandany a izany volavolan-dalàna mifeny teti-bola zany namana faniry ny dépêche informative taratra moa zany na lay hoe
fizaram-baovao ofisialy ny fanjakana dia nanamarika ny hoe solombavamboaka misa 420 no nandray anjara tamin'izany nandany lalàna mifeny fitantanam-bolam-panjakana ho amin'ny taona 2020 sy 2020 zany tamin'ny omaly io fa ery ambambany izy de miteny hoe mariana fa tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana ny vondrona parlementaire tim zany miconfirme ny zavatra nambarany député fetra izay satria ity moa zany dia source officielle avy any amin'ny nivon'ny fanjakana ny dépêche informative taratra zany etsika namarinana zay fa député fetra maro be raha ohatra ka ny zavatra horesahno anatin'ny teti-bola io fa tena angana be sy manitikitika ny sain'ny olona satria azontsika vavahany isanandininy sy isaky ny trangan-javatra daholo ny zavatra resahana anatin'le teti-bola efa nanandrana zay tsika nandritry ny herinandro teo eo zay resaka lafin-javatra maro fa tena mampifantoka ny ady-hevitra sy ny zavatra resahan'ny mpanara-baovao am'izao fotoana zao de eo ianao zany tompon'andraikitra ao anatin'izay lafim-baovao samihafa izay ny amin'ny hoe to misy lela vola amina miliara zay voasoratra ao anatin'izany teti-bolam-panjakana izany zany mikasika indrindra ilay anaovana zany na hividianana fitaovam-piadiana de raha ny ao anatin'izay de hoe voasoratra de hoe eo amin'ny 770 miliara ariary zany zay hividianana fitaovam-piadiana zay any Inde de eo no adevitra mipetraka hoe satria iny lany le teti-bola zay tsy nasiany mpanovana sy tsy nasiam-pantsina faharoa no netana atao anatin'ny asam-bomera de ny tao anatin'ny asam-bomera le nyresahana teo le bondi ao am'le resaka abatseranana zany mikasika indrindra am'ilay kojakoja fanaovan-tsavony zany sy nay garantie à l'importation ny PPN zay zany tao anatin'ny asam-bomera fa rehefa nandalo tany am'ilay session plénière l izy de rava daholo zay nasiam-pantsina zay fa iny moa ataoko parenthèse kely ny député fe inona ny tena marina am'ty adevitra am'le hoe misy teti-bola 720 sy 400 miliara natokana hividianana fitaovam-piadiana any Inde ho afaran'ny fitondram-panjakana malagasy anisany raha eo anatin'ny maro izany hoe teti-bola natokana ho amin'ny fividianana fitaovam-piadiana izany zay tsy tena sina resaka loatra mihitsy any andritry ny asam-bomera ny antony dia tonony atramin'ny mipetrahany zao mpitondra ankehitriny izao dia tsy ara-dalàna tsy najaina ny fem-potoana aloha voalohany indrindra tokony ampahafantarana sy ametrahany izany eny anivony antemeram-pirenena ny antony de inona ahafahan'ny solombavam-bahoaka sy ny antemeram-pirenena mandinika izany ary manitsy raha ilaina manatsara izany teti-bola izany satria izay mono i andraikitra sy asa voafaritry ny lalam-panorenana tokony ho san'ny solombavam-bahoaka de araky ny teniko teo 30 andro ary tsy voalohany natao hoe nitaky an'izany ny avaty anivon'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara tsy voalohany ny teny an'izany ny mpanara-baovao tsy voalohany no natao hoe tabataba manodidina an'izay ny avao amin'ny firaisamonim-pirenena sy mivondro ny firaisamonim-pirenena ary ny mpanao politika amin'ny akapobeny akoatra n'ireo piso lelaka zay manodidina ny fitondram-panjakana dia ny fanao omaly ihany no mbola niverina hoe efatrandro ny fotoana nandinia ny vaomiera ny fitantanam-bola izany volavolan-dalàna PLFI numéro 18 zay ho an'ny teti-bola 2020 sy 2020 zay aloha de efa midika zavatra hoe voalohany indrindra eo le tsy fanaran-dalàna toy ny fanao amin'ny lafiny hafa rehetra sy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana fa ny antony hafa ihany koa dia vakina fotsiny araka ny fitenin'ny tanora hoe natao izany zavatra zany mba tsy hananany solombavam-bahoaka fotoana maro fa ahita zavatra tsy tomombana maro ary resy lahatra tam'izany nary zareo ara dia izay no antony hoe natao narirarira nitaritarika tongotra eo zy ny teny frantsay teo zareo alohany ametrahana izany tena anivony antemeram-pirenena de reny moa ny zavatra nisy mbola pirofo ihany koa fa natao tony reny paostra reny ny antemeram-pirenena tsy fanambanina akory ny asan'ny postra fa natao tony boîte aux lettres andalovana taratasy dia tsy misy ny resaka hoe fanamba fombafomba ny natao hoe nisy ve ny asam-bomera nisy tokoa izany de ny piso lelaka de nylaza fa tena nandinika mihitsy izay nandaliny izay efatrandro ny andinianao atota taratasy maro
efatrandro a nefa miankina ny am-pirenena ao anatin'ny heritaona iakinina ny ai-pirenena sy ny toekare-pirenena sy zany hoe vinana mba fampandrosoana tiana hoentina eto amin'ity firenena ty ka mbola pirofo ihany ko zany hoe tsy kapabla mihitsy ty fitondram-panjakany tya amoaka ny firenena sy ny vaoaka malagasy ao anatin'izao fahantrany zao tsy ho vitanareo zany tsy manozina akory ny tenanay fa tsy ho vitanareo zany ray anankiray zay de ny resaka fitaovam-piadina anao teo araky ny teniko hoe na tsy nanisany zavatra tsy de tena nyresahany iny fa dia somary variana taty amin'ny zavatra hafa fa mametram-panontaniana koa sao de sanatrito ny zavatra hita nitrangana alohany reny fifidianana filoam-pireneny reny ihany ko hoe isika nga tany miady lahara-pahamehana marina ve ny fanafarana fitaovam-piadina mino farany fitaovana eo ampelantanantsika am'izao fotoana zao a de ampy a tokony iadina am'zany tsy fandripahalemana zany raha ny fijeriko satria tsisy hoe nosy isika mety anafika atsika ve sanatriny afrika atsimo eny ao anatin'ny 2 minitra tsika de potika raha izany sanatriny manafika atsika ny mozambika ve sany tanzania ve sany nosy maurice ve sany comoro sany la réunion le hoe ampindramatsika vola reny ve mety anafika atsika mahakely finono zany a fa raha ny fijerinay azy de sanatry sao de mbola endrika kolikoly sanatry sao de mbola endrika metina asa fomba angalana ny fahefana rehefa orindrinao ve raha sanatria ka resy amin'ny fifidianana asa satria marobe ny resaka mandeha ho avy am'zany tsika rehefa aveo ho avy amin'ny resaka ny namana ihany ko mota rehefa aveo a iresaka mahakasika an'ireny hoe interpellation natao ny vondrona européanina ireny taoriana ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpitondra fanjakana ka mampanahy zany zay le mbola tsy lahara-pahamena natao inona fitaovam-piadina 448 milliards d'ariary tsy ny isan'ny mpitandro filaminana ve raha ilaina raha ny tokony ho nampiana ny resaka recrutement ny tokony natao fa dia imo zany zay indrindra matsy na rangagement satria maro am'ireny mpitandro filaminana tsy nahazo an'le atao hoe rangagement na tsy nyraisina indray a reny sy maro be am'ireny no mivadika lasa manao asanjola satria mba zatra efa nandray vola teo aloha teo tsy misy ny asa tsy tena manana qualification natao hoe manana traikefa am'resaka afahany mitady asa de ireny ihany ny akamaroany reny maro am'ireny tsy sanatria fanaratsiana nareo anivon'ny mpitandro filaminana fa maro am'ireny a no lasa mivadika manao asanjola no ny fahasairanana zany no tokony hodinian'le fanjakana fa tsy mainky anafatra fitaovam-piadina de misy ny hafa ihany ko akoatra ny bondillon ny resaka hoe anafatra fitaovam-piadina dia be de be ny zavatra hitanay a afenipenina ao anatin'io indrindra am' resaka fandanim-bola na ny resaka fanapaha-kevitra ny ray sy ny fitondram-panjakana izay hitanao hoe telo vaimanta no nampidirana zany to anatin'izany volavolan-dalàna zany ny ao ministera isaorana misy ny namana miasa ao misy ny fianakaviana miasa ao misy ny promotion miasa ao hita fa miasa zany ministera zany ny mpiasa-panjakana io resahako oa tsy miditra politika fa ny mpiasa de tsapanao mihitsy fa tena miasa ny mpandraharaha miasa ny teknisianina fa miainga avany ny didy de tonga de latsaky oatra ny coupre avany de hoe zao a ity tsy maintsy ho ataonareo ao na de efa niasa nandritry ny taona ray tontolo areo nanomana n'zany volavolan-dalàna izany mahagaga zao ny fanontaniana anankiray mipetraka fahatelo de ny hoe mahakasika an'le OGT na opération globale du trésor na opération générale moa tsy fatako zay fomba fiteninareo azy tsara nesorona tao io tamin'ny volana aogositra tamin'ity taona ity de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe naninona no tsy miverina tao ntsony zany tao anatiny zany volavolan-dalàna izany ray zay faharoa misy fahadimy moa zany misy an'le atao hoe budget ny destination an'izay mbola tsy fantatra na hoe teti-bola tsy fantatra ny antony sy ny lalana mbola ampandehanana azy na ny fandaniana ho atao aminy ary vola amina miliara amina rivony miliara izany vola izany ry vahoaka ry mpiaino ajaina amina rivony miliara ao a fa tsy hoe ray miliara na 3 miliara le hoe budget à destination mbola hoe non précisé zany na hoe mbola tsy précise le izy tsy zay ihany mbola misy ihany ko misy koa le atao hoe nouveau projet d'émergence hoe reto olo reto hoe tena sasatry miaina efa iaraha malala ny fahantrana iaraha malala ny tsy fahampin'ny fotoana na inyasana raha mba ahafahana miaina na manatanteraka an'zareo tetikasa izany tena voaka ndray ty karazana fombafomba sy fepetra mahakasika an'izany nouveau projet d'émergence izay misy resaka émergence ao misy an'le ao amin'ny initial na ny fanombohan'le émergence de eo indrindra mahatonga hoe ametraka fanontaniana sy mitodika any ampitondra sy anareo vahoaka no mitsara hoe aiza moa am'izao tsika miteny zao le IEM
tsy maninona fifanambariny fa aiza le PEM le drafitra na plana hoentina manatanteraka an'izany IEM izany nampanatenaina ary nambarana amin'ny fomba manetriketrika fa amin'ny volana janoary taona roapolo sy roa arivo ka itsika fa ho avy ny volana janoary 2024 sy roa arivo zany hoe roa taona latsaka ray volana mahery kely tsy mbola hitanao taratra zany hoe PEM nefa nivoaka sady indray nouveau projet d'émergence ty izay zao ny fomba ony fomba famoahana an'izany vola zany aka ohatra ny ministera ny asa vaventy izay misy vola eo amin'ny 300 milliards zany hoe eo amin'ny 750 sy 300 milliards ariary zany hoe 1750 1800 milliards ariary latsaka kely eo izany vola izany de anaovana an'izao anaovana fotodrafitrasa anaovana tsy fantatro tsony zay atao ny olana de izao napetraka ry zany indray fitsipika sy mifepetra manao hoe tsy maintsy any amin'ny filan-kevitry ministra voatapahana hoe ekena ny famoahana ny vola amina asa natetikasa zay ho atao fa maninona no atao an'izany maninona ny mandany fotoana amina fombafomba sy procédure ny eo ary efa misy fotoana hoe misatra le izy miandrina ny mpikojakojany lalana tamin'renyle asa nataony misy 3 milliards ariary any raha tsy diso any arere tamin'ireny fotoana reny asa mona aiza hoaiza zao zany am'izao tsika miteny zao miandry ny aty amin'ny ny mpianatra amin'ny resaka hoe fananovana ny fandoavana ny vatsym-pianarana migrevy ny taty anivon'ny resaka mpandraraha am'ireny université isan-karazany sy ny any amin'ny orinasa mpanjakana na miankina amin'ny fanjakana ireny de mody lazaina fa digitalisation hoe ny mampiandry mody lazaina fa zao de ity ohatry ny tsy ampy reny olana rehetra rehetra eny de ampina indray atao zay mampavesatra sy mampitrainina an'le izy manœuvre dilatoire tena tsy nahita olona ohatran'ny reto mpitondra ireto mihitsy hoe fa inona ny tianareo atongavany zay zany le resaka ministera ny asa vaventy fa ny tena anisany anankiray ihany ko tena mbola nampametra-panontania zay tsy nasina resaka mihitsy satria tsy ampy mony fotoana de ny resaka hoe etra le lazaina fa minimum de perception alaina amin'ny piasa madinika ny piasa manisany madinika indrindra anisany mandraika raha makely indrindra no mbola nampitomboana satria nyresahana le resaka hoe minimum de perception amin'ny resaka etra raha ny ainga 2 arivo ariary no tazomina tamin'izany no nampandoavana azy de lasa 3 arivo ariary tsy misy filazana an'izany afa tsy ny hoe nampiakarinareo ny etra raha nisy ny fanadiadinana commission d'enquête parlementaire natao tamin'ireo le opérateur en télécommunication nareo le miserasera amin'ny resaka fifandraisana dia nivoaka tao anatiny zany resaka sy enquête zany vokatrany hoe misy anana ny fanjakana vola 70 milliards ariary 50 milliards ariary 70 milliards ariary toitoy izany fa ato am'le madinika asa ve le ao baiboly mantsy misy resaka ohatrany asa raha diso de ho hitsy ny zokomonta rehefa aveo hoe ny kely anananao raha sa mbola ho alaina aminao sa tsy fantatra fa ny avo any natiny tovolana le irsa ve io teny irsa io tiaka resahany io resaka irsa io tsy nisy ny resaka fa dia ny kely ny madinika ny mpiasa madinika indray mbola nampandoava mariny milina ariary ny fisondrotana fanatenandrareo nefa mba ho foanany zany na ho ampidinina fa tokony reo lefa manambe no tokony andray anjara misy kokoa ary le tsy mpandoetra no tokony ny enjehnareo nataonareo mahamay mihitsy fa ny mpandoetra ary moreny ny zavatra nitranga tamin'ny oronasa malagasy nakatona ny mpiasa madinika no mbola vesaranareo indray ny etra aminy tsy misy afa-tsy ny hoe nampiakarinareo ny etra pitehanareo ny asa malagasy pitehanareo mihitsy le firenena fa mahagaga mihitsy le fandraisanareo fanapaha-kevitra sy famaritanareo araky ny tegny tany ambony hoe zay atao hoe lahara-pahamehana sy tsy misy fitsinjovana n'le mpiasa madinika mihitsy ny politika kapobeny ataony zao hoentiny zao fitondrany zao dia ny zavatra rehetra zay ataony ato amin'ity zavatra ity ny tena tiako ana asiana tsindrim-peo manokana ihany ko diniana zany volavolan-dalàna izany de napetraka iny fanontaniana de nanao tatitra ny rapporteur zany nany hoe papakately zany andrany de voaresaka tao anatin'izany makasika ny hoe voaresaka matetika tatato ary ho an'ny firenetra maneran-tany zany resaka hoe relance ny économie zany resaka totoy zany beny na hoe fanarenana asa raha zay malaza zany toekarena voaresaka zany maneran-tany amina firenena manjatony taoriana covid 19 taoriana covid izay covid engany misy ny sasa miresaka aoriny zany voatra ny sanatra ohatra mananotanana koa le troisième vague tsy misy mifepetra raisiny
tsy misy nyfepetra raisina fa isaorana ny ministra ny anina mety misy tsofaly itenenako an'zay fa isaorana kosa ministra zay tsy tena andraikiny zany alohana andraisana fitenenany zany ministry ny fitantanam-boly zany de nanetana am'resaka hoe fanamafisana ny fepetra sy fandraisana andraikitsika tsy partahan'zany ka de isaorana raha matombotra na tsy andraikiny ary zany fa ny ministeran'ny fahasalamana sy fitondram-panjakana amin'ny akapobe ny tokony nyteny zany iny tsetsasetsa tsy aritra iny makasika ny resaka relance na hoe fanarenana ny toekarena aiza ny fanampiana ny sehatra tsy miakana izay fanohitra lehibe indrindra am'zany hoe fampandrosonana ara-toekarena sy ara-tsosialy zany satria nahoana efa nresahantsika teto zany namana faniry efa nresahandry atao hoe ekonomista sy manampahaizana manana ny zany maro sika niakatra teto ny fandimy teto am'izao plateau reny professeur James Aratsy mary professeur Todisou maro mihitsy izy no nresaka an'zany fa izao tsy mahita taratra ianao akoatrany hoe zao zany le fanontaniana napetraka inona ry fitondram-panjakana no fepetra ny raisinareo mba narenana ny toekarena dia hoe jaly ny am'lafiny fizahatany jaly ny rehetrarehetra mihitsy de zao ny navaliny efa nanentany izahay ny amin'ny fampiroboroboana ho fampiroboroboana ny fizahatany anatiny atreo tsy nandre mihoatra an'izay ny tenako asa na fa lasa marenindrenina avea na somary variana fa tsy nahita mihitsy fepetra na tosika endrika tosika anampiana zany secteur privé izay tsara mpahafantarana antsika rehetra ho an'ny tsy mahalala fa ny akamaroana efa mahafantatra any hoe iza ny mamorona ny asa tsy ny fanjakana mihitsy ny mamorona asa koatra ny mpiasa-panjakana raisiny iza ny mamorona asa somany miasa ny sehatra tsy miakina iza ny mpandohetra iza ny mameno ny akamaroany ny etra ao anatin'zany kitapom-bola mpanjakana zany andoavana ny karaman're mpiasa-panjakana iny ny sehatra tsy miakina iza ny mamokatra iza miproduire izany zay moa le hoe mamokatra ny sehatra tsy miakina zany hoe miakina any amin'ny sehatra tsy miakina izay le hoe lalana makany amin'ny fampandrosondray nefa tsy misy oa jereo tsy mahagaga raha nytaraina ny tany ananina tsy nitaraina reo le ponina ny anosy be satria misehatra anivon'ny fizahatany ny akamarony reny ny arahana hita ireny dia tsy hitanao mihitsy hoe eo le mandroso mihemitra le fitondram-panjakana tany amin'ny fotoana tokony nandraisana fanapahan-kevitra tany am-boalohany raha efa niteny ny filora valomanana hoe akatony io sisy tany io dia manakambo loatra dia neny eny teo tonga tafiditra ihany zany taty aorindrina tsy hitanao hoe inona ny tena fepetra ny raisiny mba ifehezana izany fa ohatra ny kisanatra iny zany ohatra ny alay-panahy any teny iteny ohatra ny zaran'ireo raha nisy an'le covid-19 na nahazahoana ny zany famatsim-bola tamin'ireny partenaire financier sy bailleur sy mpamatsy vola isan-tsokajiny ireny isan-karazany ireny ka izany rehetrarehetra zany anisany nahatonga ny aty mivondrona parlementaire tiako Madagasikara raha eo anatin'ny maro zany tsy nampandany ary tsy nandany izany volavolandany fa ny fanao maly tsy mety tsy miova no mbola toizany zao fitondram-panjakana izao efa miezaka ho araka ny teniko teo ny teknisianina sy ny ministera fa mafilo loatra le tena ry ambovonana ry mihitsy no tsy miaino tsy mety manova izay hoe fomba fanao tsy mety mahatonga an'izao fireny latsaka katereny zao zay le izy raha fitinina tamin'ny teny foy dia inona moa nao azo ambara de no raha ohatra ka hoe asiana fanampiny kely any koa le izy de ny tsy fisiny zay fangararana izay iny zany tena mbola miariary ao anatin'io zavatra io ry tsy ho fantatra otsony zany izany namoaka vola natao inony zany ny tsy maty manota moa de reny nodinaadiny reny reny vola mpanjakana rehetra amin'ny fanomezana tolo-barotra reny karazana marché fictif ary voasaringitra tao anatin'izany ny namanareo maro ao anaty fanjakana ity resaka valambefapolo sevajato miliara rary ity député fetra hoe voatondro tokony hividianana fitaovam-piadiana avy any Inde inona ny tokony heverinao fa lahara-pahamehana raha ohatra nisy ihany io soraboly io zany am'izao zavatra mahazo ny firenetsika am'izao fotoan'izao alohan'ny hidirantsika lafin-javatra anankiray satria ianao moa zany mbola hanatanteraka didy amanandraikitra ihany koa anatiny zany raha-pirenena zany ihany koa rehefa aveo marina tokoa zany satria mbola amonjy asam-bomiera ivorina eny amin'ny antemera-pirenena ny tena anay amin'ny mampikambana ao anatin'ny le commission de mise en accusation zay dia ny lahara-pahamehana efa tsy sasatra natao hoe sasatra mihitsy miteny eto zany manoro hevitra anareo na ny mpampianatra na ny manam-pahaizana na ny mpanara-baovao na ny mpisehatra ara-politika hoe
tsy lara-pahamenana eno akamaron'ny zavatra safidy ataonareo hoe amin'ny fampiasana ny volam-bahoaka sy ny volam-panjakana ny lara-pahamehana de zay le hoe fanampiana tosika ny ao anatin'ny sehatra tsy miakina izy moa le ao anatin'ny sehatra tsy miakina torak' zany ihany koa na ny resaka fananganana fotodrafitrasa nampiakarin-drareo tokoa fa tsaroko ty ao anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny feniteti-boly io ihany dia 2 dia nampiakarina ary marina zany ny teti-bola natokana ho an'ny fananganana fotodrafitrasa ny tena olany zareo reo hatramin'ny itondrany teo dia fotodrafitrasa tsy mamokatra tsy mitondra tombotsombo vantana ho an'ny vahoaka fa karazany zavatra manainaitra maso zavatra rendrarendra resaka tsy mitondra nininina toy ireny hoe tsy sanatry ny fananganana na fanatsarana moa fa fanitarana ny nataony teo amikanjany barea tsy zay no ratsy tsy ny resaka hoe fanaovana kianja manara-penitra no ratsy fa zao tsika miteny ao anatin'ny fahasaranany zao mitondra inona ho an'ny vahoaka malagasy ny fisiny ny kianja manara-penitra zay natsangany torak' zany ihany koa ny resaka EPP fa gany EPP irery moa no atao hoe sekoly fanovozana fahalalana sy fanabeazana fa aizany CEG aizany lycée aizany lycée aizany université izay voafarany teo ny arahantsika mahita ny any Atsiranana ny arahantsika nahitany koa ny hôpitaly any Amaroantsetra izay ny sénateur voafidy tamin'ny anarany reto milaza maronisy reto no tena efa nanao fanambarana mihitsy mamenatra ny zavatra misy aty Amaroantsetra tsy mendrika amin'ny maha olombelona itsony zany endrika zany sy ny loto ny ara-pitaovana sy ny sisa tsy misy fa matiny le rendrarendra le oeraoera le fitondram-panjakana misy EPP any rano sosokevitra efa niainga avy aty amin'ny fanoerana efa niteny an'izany izay hoe misy sekoly maro eto Madagasikara izay tsy misy W zay tsy misy tafo maninona ray renina renina fotsiny fa pendipendiny ianareo anao hoe sekoly manara-penitra zay ray ao anatiny tsy misy akory ny distrika tsy misy distrika ray ary manara-penitra taza maso io manara-penitra maso zay retanke mamirapiratra fotsiny tena tsy mety miovy reto olona reto tsy fanoerana botolo ny anay fa tena sosokevitra mihitsy oentinay manampy ny vahoaka malagasy ary manampy anareo raha ilaina hoe atsaro mihitsy reny fanaovana EPP manara-penitra fa ny efa misy eo re réhabilitena asio tafo asio fitaovana asio W asio mpampianatra zay ny tokony ho atao ka zay le hoe infrastructure na fotodrafitrasa mamokatra zay ny takinay avy aty amin'ny fanoerana atsanganareo am'izao fanatanterahana ny teti-bola 2 zao satria fa laninareo maro anisa moa iny araky ny teniko teo ohatrany any amin'ny poste boîte aux lettres neny ao hoe ny ao zay alefa nareo de lany tsisy adihevitra ty ny adihevitra modina sy na adihevitra kely efatrandro nefa 30 andro ngeny 30 andro ngeny no voafaritra ny lalàna na mamaka an'le texte ary mampanahirana zay le misy lara-pahamehana tiana ho resana ao anatin'ny manaraka ihany koa ny lara-pahamehana dia resahako teo ny resaka fanampiana sehatra tsy miakina na no anatin'ny secteur primaire ary resaka fambolena sy ny fiompiana dia mbola anatin'ny sehatra tsy miakina ihany koa izany tsotra kely le izy ary rehefa tsy nitenako no niteny an'izany fa mety fanjatony any no niteny an'izay koa tsy fanjatony tenako fa fahazatony olona niteny an'izay nareo manam-pahaizana amin'ny resaka toe-karena amin'ny akapobeny manao hoe any amin'ny sehatry ny fambolena ny tokony nomena tosika manokana ny fambolem-bary fa tsy ny fandrebirebena saim-bahoaka any ary te mizia dia afiren'ny vary tamin'ireny fotoana nampahafantaranareo CVO reny aiza tsy misy ny sehatry ny fambolena aizany resaka fanampiana amin'ny masom-boly ny resaka zezika ny resaka fampiofanana mba anaraka ny fomba fambolena moderna dia tokony amokatra dia tokony anondrana manatsara ny resaka sandam-boly zany mampitombo ny resaka fanatsarana ny fiariny malagasy be de be ny tombony azo amina fa tsy mety hita ny reto olona reto mihitsy zavatra tsotra indrindra mihitsy no asarotiny de zao moa izy efa rotaona eo sisany lasa gaspiage le izy an'le volam-panjakana de bitefetra le izy zany tsy resaka investissement tsy resaka fampiasam-bola na fananganana fotodrafitrasa mamokatra no atao fa fandaniam-bola mivoaka le ohatra tsotra nataony mopera reny anankiray zay nanao hoe azo omena trondro re le vahoaka fa zana trondro na fitana omena azy de ho hita eo zay fomba anampiana azy amin'ny fomba hafa fa neny reto mena trondro tosika fa meno efa nyzaravary taty zay efa nanao an'izao zay mena vatitsinjo zay zany le sarisary mbola oentiny rareo hatrany ambolohany ary oentiny mandra-batapitry nyzao mandahany zao zay hoe tsy fampiasam-bola mamokatra no ataony na fananganana fotodrafitrasa mamokatra fa fandrendrehana saim-bahoaka de le vahoaka koa moa tsy mahalala n'zany hoe mekanisme na hoe manona ny fiodiny zany toe-kareny zany inona ny tokony atao de rebirebena toy ny reny tamin'ny tsivy soroarivo reny
tsy misy fantatra le vahoaka ny akamaroany satria tsy nianatra anyzany toke tsy omena tsi ny le vahoaka ary fanaininy zay le hoe fanabadona de nitarika tany amin'ny fampahatrana de avy eo a mora rebirebena fotolotolorana fotsiny a de ifidy azy indray a amin'ny fifidianana manaraka zay amin'ny akapobeniny nataondreo ary mino fa mbola anao izany ireo mety ho avy am'zany resaka senisy any zany tsika refa any famaranana fotsiny a ezaka aneo hevitra hoe inona ny antony mahatonga atsika mitaky any fanovana ny fanendrena sy ny firafitra zany a senisy ACC zany de tena zay misy ny tonga de rosotsika député fetra satria nisy lay fiona ny vondrona européana anatin'le dialogue politique ny arahana ny fanjakana malagasy fa sivy le dialogue politique iny zany fatao isataony iny de iny moa matetika zany tamin'ny fitondrana teo aloha de mitety faritany iny de ho any tam'ity zany a de natao tetsy amin'ny lapampanjakana iavoloha de ao no miresaka ny vondrona européana zany rehefa miresaka vondrona européana tsika de firenena zay eo anatin'izany vondrona européana zany anisany ny frantsay sy ireo a firenena takiny Suisse Belzika maro izy ireo ny Allemagne ao anatin'izany vondrona européana zany de misy lanton-javatra telo ny resahan'izy ireo de teo ny fifidianana de teo ny resaka Covid-19 amina resaka vaksiny zay nyresan'izy ireo manaovy nareo sensibilisation sy mobilisation mba ahafahana tena hoe manao tena campagne na vaccination tena grande échelle eto Madagasikara de ny fahatelo le resaka nyresantsika teo amina relance économique satria tena tsy miainga mihitsy zava-misy eto Madagasikara de resaka fifidianana député fetra nanana ny fomba fijerina ary nanindry teny ny vondrona européana ny aminy hoe mila zavatra mazava mangarara ary mila weekend rehetra fifidiana io noho izany zay zavatra rehetrarehetra ka mampisy ny zavatra tsy fifakazahoan-kevitra ao anatin'izany fifidianana oeritreretina atao 2023 zany de tokony alamy dian'izao mazava zany tamin'ny 2018 de nanao recommandation ny vondrona européana mikasika ny tsy fanjariany ny fifidianana no tanterahana tamin'ny 2024 fifidianana filoham-pirenena de mbola niverenana izy ireo zay hoe jerevo le recommandation nataonay 2018 de jerevo sy enoy ny feoandreo acteur politique rehetra eto Madagasikara am'izao fotoana zao député fetra efa voalazary ny faniry mihitsy zay famidinana fotsiny ana famitinana fa manodidina mitovitovy am'izay ihany koa ny fanamare satria ny arahantsika nahita ny arahantsika nandre zany interpellation zay ny filazan'zay natao ny vondrona européana zany ny mpitondra fanjakana malagasy mazana be zany ny vahiny PTF mi-interpeller ny eta interpellation zany ninninona ilazana aloha zay fa interpellation ny dikan'izay enatra enatra ho anareo ampitafianareo enatra le vahoaka malagasy no ny tena hoe ataoko hoe fitondrana ny firenena tsy mendrika fitondran-tena tsy mendrika ao anatin'izany fitantanana ny raharaham-bahoaka izany amafisiko ty fekevitra ny raisina tamin'ny 17 ny volana jolay sy 14 tamin'ny fiaonan'ny RMDM teny amin'ny bypass misy antony izahay matoa mitaky an'ny fanovana ny fanendrena sy ny fisafidianana izay andrafitra n'izany senisy ACC satria fantatray loatra ny fomba fanaonareo hitanareo ny lesoka sy ny banga tao anatin'izany de nananareo tanareo ny tsy foana de atao ianareo no nanao mikimaky tao de nanodikodina lizy ka tsy mahatoky anareo tsony ny vahoaka malagasy tsy filambaniny anay fa manamafy izany izay le interpellation sy ny fanamariana ihany koa nataony vondrona européana ho an'ny mpitondra fanjakana malagasy zany indrindra mahakasika ny fifidianana dia zao le ohatra raisiko izahay tsy matahotra fifidianana sako ny milaza an'izany eto tarian'ny filora valomanana vaty amin'ny fanoerana de efa miomana am'izany ary mahafantatra ny herinay sy ny faiza manaonay zay matoa miteny an'izany tarian'ny président Ravalomana manao hoe tsy matahotra fifidianana fa izao kosa jereo tsara indray mandeha ny fitsipy dalao ny fitsipy dalao takinay de izao ampidiro ambony kianja zay tianareo ampiakariny ambony kianja raha lalao ty resahantsika ty na baolina kitra na inona mila manana licence reo rehetra miakatra eo ambony kianja reo ray zay faharoa tsy anareo no misafidy ny mpitsara na ny arbitre na ny eny amin'ny table fa teny erana hoe reto satria vitanay ho any nataonareo tamin'ireny fifidianana tamin'ny 7 sy ny tany alohany sy ny taty aoriana ny rehetra ireny diso fantatra loatra ka tsy mahatoky saky izay fa trondro ny laoka
fantatray loatra ary diso fantatray ny fomba fanaonareo sy ny mbola intention anareo ka mba tsy isiny zay izay re mba isiny ny fitoniana sy ny filaminana aleo angarahara ny zavatra rehetra karaka indrindra zany resaka fifidianana zany tsy resaka itsony any resaka hoe vokatra teo inona ho ny teniny nataony zany filohan'ny ACC teo aloha tokony hatsaraina ozy izy misy rafitra hanara-maso ny seny ohatrohatr'izay manko le teny de amorona rafitra indray zany satria efa fantatra fa le arbitre de efa lorantsy zay indrindra matoa miaiky araky ny teny namana zay fa mino fa mela belatra misimisy kokoa an'izay ny namana mota rehefa ve zokomota matoa miaiky hoe misy rafitra ampanaraha-maso andany vola fotsiny ray ty CFM mara tokony anatanteraka na mola vola ny resaka fampihavana-pirenena sy anara-maso amin'ny fomba fanatanterahana izany tsy tizy asany fa de ohatra ny rafitra mandany vola fotsiny dia izao ndray de osina rafitra iray azafady tsy mila izany ny firenena tsy mila izany ny avaty amin'ny fanoerana ny takina i zavatra tsotra averina fandrafetana anio de misy solotena nyreo le mpisehatra ara-politika indrindra fa izay ateny ivon'ny fanoerana zay mila miditra ao anatin'io ny solotenanay fa tsy zao olona vadiny olona efa tompona ny raikitratsy ny directeur de cabinet de nivadiny riany de nivady ministre de mivady eto izay ianareo mianakaviny ao efa fantatreo amin'ny fomba fanaonareo zafady tsy fampatoky eto isika ary tsy laminy ty fireneny ity raha miziriziry am'zany hevitrareo zany ianareo fa tsotra ho any angatahanay ny arbitre sy ny eo amin'ny table raha ohatra ka lalao baolina kitra tiana lalao basketball zay fotsiny aiza ny sarotra amin'izany zavatra takiana izany dia milamina isika lisy mpifidianana koa mbola ho resahantsika eo zay ny any zavatra teny tiako ambara makasika an'izany serisiana fa ho avy am'izay isika mbola misy ny interpellation hafa ny resaka hoe manahoana mory mpitondra fanjakana Andriamatoa prime ministre ianareo amin'ny CFM ianao Andriamatoa filoha misy ve le finiavana mihitsy ametraka an'izany fitoniana sy tena hoe mba hatongavantsika amin'izany mifampandro eto amin'ity fireneny ity tao anatin'izany volavolan-dalana zany tsy voaresaka mihitsy ary tamin'ny hatramin'ny tondranao tsy mbola nisy resaka ny resaka hoe fanonerana na compensation na réparation ireo le victime na ny arambona tamin'ny famotehana ny fananany sy ny zavatra maro tamin'ny sivy sorarivo lazaina fa révolution fa nefa fanonganam-panjakana sy fanafitariana fanakorontanana ka de iny tsy de hidirana lala fa aloha iny ao fa zay zany koa mbola tsy voaresaka atao anatin'ny tetibolo satria tsy misy le finiavana anao zay fampihavana-pirenena efa nitakiny ny CRN nitakiny ny vondrana maro nitakiny ny raisam-pirenena ary raha ohatra inge misy zany compensation zany ny partenaire financier ny mpiara-miombonantoka sy ny mpamatsy vola nge no andray atanana ny akamaroany zany zavatra any fa misy antony eo matoa tsy miroso am'zany zao fotondra fanjakana izay anisany hoe rangory fotsiny afo tam'ireny fanapotehana nitranga tamin'ny sivy sy roa arivo ireny ka zany rehetrarehetra zany miverimberina zany hoe tsy miala amin'ny fomba ratsy fanaony le fitondrana rehefa tsy hay rangady de tsory de mba inony tenin'ny mpanohatra fa marobe nge manam-pahaizany hoe araky ny teniko marobe ny teknisianina fa nefa de araky ny teniko hoe tery vaimanta tsindry aloka tsindry ny BDB ary mitaraina ngereo eo maso eo fotsiny ngereo tsy miteny aminareo fa any ambadika any reo tena samy teny aminao namana faniry fa tena mitaraina ty aminareo zany hoe mena ambany mena moa reo zay ny akapobeny ny zavatra saiko resako de ity ngamany alohany andozako an'izao plateau ny miara-manonja izao ny fomba fanao nle fitondrana sy ireo mpanarady azy na any amin'ny fitondrana fohy be na ao nivon'ny commune torak' zany ny ao nivon'ny commune urbaine na Tananarivo io téléphérique andeha mihitsy ny fivoriana androany raha tsy efa ao anatiny am'izao fotoana zao zay indrindra mihina fa mety ao anatin'ny fivoriana tsy fantatra moa tamin'ny filonolotsaina tanàna mpanolotsaina ny tanàna ambara ho ren'ny vahoaka na Tananarivo asa firisan-jatony aminareo no d'accord am'zany satria solotena nareo reo mpanolotsaina ny tanànao ireo vola 10 million 150 million mahery euro zany manodidina 170 million 180 million $2 vola amin'ny tsy tapespesiena amin'arivo milliard ariary amanaliny milliard ariary zany ananganana téléphérique zay zany no andraisana fanapahan-kevitra fanapahana eo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna Tananarivo am'izao tsika miteny zao tsara mpafatana tsy atao tompotrano mihona ianareo vahoaka na Tananarivo satria ianareo no nifidy an'ireo mpanolotsaina ny tanàna reo aza manao kofe manara-panjaitra aza hodikodina ny safidy ny mpanolotsaina ny tanàna aza foronona izao resaka hoe fomba fahafa rehetra zao tsy ahafahany avaty anivon'ny fanoerana
de tsy izy zany fa mpanolotsaina nytiako Madagasikara andray anjara am'zany fifidianana zany satria takina daholy tena filana voatsiary tsy misy toy zany no mitranga am'ireo mpanolotsaina ny tanàna izay tsy miara-dia aminy ny azy ary monge saraka taminy ny tete de liste ny loha listra nyzany mpanolotsaina ny tanàna lany tamin'ny anaran'ny IRK na hoe miara-dia mpitondra fanjakana sy ny maronisy zany teto Antananarivo renivohitra ary vahoaka manaraka an'izao fandaran'izao de niala taminy ny loha listra hoy aho misy antony zany na ireo ny eritreritra sy ohatrany mpisolelaka hafa koa raha indraindray dia miodikodiny eo de ny maronisa moa tsy manana maronisa zareo fa samy manana 5 zany IRK sy ny tiako Madagasikara zany ka dia manantena fandraina andraikitrareo ianareo tsy hanipy volany ambaravarakely ianareo mpanolotsaina ny tanàna ary mitodika aminareo koa lany tamin'ny anaran'ny IRK misy niaraka taminay tamin'izany fotoana tamin'ny fitondran'ny be ny tanàna Lalao Ravalomanana zany tanàna Antananarivo zany jereo le tombontsoa am-bahoaka fa tsy zavatra rendrarendra vao maika ampisy ambotaiazy satria ary am 10 metatra ary ambony ary mantsy nipetrahany le câble sy le cabine mandra-pametraka an'izany amin'ny toerany satria asana rotaona de ambotaiazy tsy fakahitana re satria ho apetraka le tongony le andry de isy grungeza be zany ametrahana an'iny ao de ho ingainy zany zavatra zany vobabahana zany ny lalana ary samy teny aminareo fa tsy ampiena ny ambotaiazy zany fa mety misy bizibizina kopakisasana ny ambady zany ka ny zavatra toromarika na ny hevitra omena anareo indrindra ny evateny ivon'tiako Madagasikara dia tsy mifidy an'izany satria mandika ny fitsipiky ny atoky ianareo mandika ny atao hoe fepetra izay tena tsy mitondra na fepetra napetraka mba hitondrana makany amin'ny fampandrosoana sy ny tena hoe lahara-pahamehana ny fisafidianana sy fampandaniana izany resaka tetikasa ametrahana teleferika zay ny tsiarotro zay satria tena mpanolotsaina taloha tao amin'io commune urbaine Antananarivo io tao amin'ny filakevitra ny tanàna de tsy hainy tsy teny amin'ny anarany tiako Madagasikara manao hoe orinamana jereo zay mahasoa jereo ny lara-pahamehana fa maro ny zavatra tokony atao na eto amin'ny tanàna Antananarivo na manerana any Madagasikara ka dia toy izay sy toy izay no resaka tiako nentina teto fa araka ny teniko teo maro ny zavatra tiana mbola ifampiresana fa amin'ny herinandro ambony manao misimisy noho izay adidy hafa miandry eny amin'ny antemera-pirenena izay dia ngatadalana igodigodina ho anareo mpiaino sy mpanaraka ny fandarana ary mpijery ireo fandarana miara-mononjy zao toraka izany koa ny ametrahana ny veloma mandra-piona mandra-piresaka amin'reto namana rehetra eto amin'ny MBS radio télé 5 teboka 4 sy ny radio Mada 1 teboka 8 mandra-piona tompoko mandra-piresaka amin'ny manaraka indray misaotra ny député fetra itsika sady omentsika lalana izy satria dia mbola maro reo adidy amanandraikitra miandry azy fa raha iverenana kely fotsiny ny amin'ny fanazavany député fetra teo ny amin'ny hoe fanonerana nateraky ny crise teto anivon'ny firenena de mazava tsara ny nambaran'ny feuille de route tamin'izany fotoanandro zany zay tamin'ny taona 2012 ny amin'ny hoe ny fanonerana tamin'ny crise politika teo anelanelany 2012 ka hatramin'ny 2012 zay ny sinjatranga sy nanaovana aniny sy ny feuille de route iny de ambarany ny andininy fahenina amby 20 sy fafito amby 20 ao anatin'ny feuille de route izany fanonerana izany fa eo ihany koa ambaran'izay de ao anatin'ny loi 2016-037 mikasika indrindra ny réconciliation nationale na fampiavana pirenena dia fananganana an'izay CFM zay de miresaka mihitsy am'izay fanonerana izay ka na ny feuille de route na zany fananganana zany de samy resaka ihany koa no tokony isin'izay Fonds national de solidarité zay mba ahafahana zany manao ny fanonerana zany amin'ny reo zay victime zany crise politique teto Madagasikara zay araky ny vanim-potoana voaresaka ao anatin'izany texte roa samy hafa nyresantsika zay mbola ho avy ny fotoana resantsika bebe kokoa am'izany zavatra zay tsara ho fantatra izany fa ity moa zany maromaro ny zavatra tokony ho resantsika de eo ampandaminana azy isika am'izao fotoana izao zay no nandraisantsika ny député fetra Rina Rabe Mananjary raha teo koa efa eto eo ampandaminana ny andraisana vahintsika fa na izany na zany manana ny zavatra ambara sy zaraina amintsika Rina Rabe Mananjary melohan'ny ampandrosoana any Andriamatoa Motarson raha kotondrina alleluia zay ho vahintsika indray zany Rina inary misaotra mifaniry namendray ny fitenenana ny nambaran'ny député fetra teo
tam'le resaka teleferika marina hoe raharaha Tananarivo le izy hoe eto Tananarivo natao le hoe fikasana anao an'le teleferika io resaka io le hoe mandeha zany ao amin'ny mpanolontsaina ny tanàna ao Tananarivo fa oka tsy ho adinontsika tompoko fa manaraka akaiky an'io ny vahoaka malagasy rehetra manaraka akaiky an'io resaka teleferika io ny teratany malagasy any andafy any paritaka manerana an'izao tontolo zao marina hoe resaka Tananarivo le izy ahafahany malagasy rehetra mihitsy any no manaraka akaiky an'io toetra raha io dia ho hitantsika eo izay ho toy an'ny raharaha andray ny vahiny manaraky fahiniry rehefa avy eo mbola miomakomana izy zany fa ny hoentina amintsika nohizana ny fandarana dia ity resaka Air Madagascar ity satria misy fivoarany mantsy zany io raharaha io amin'izao fotoana izao zay mety hoe tsy fantatsika fa mety variana tamin'ny Rothschild sika na variana tamina zavatra hafa fa ny Air Madagascar dia mbola misy toyany ity raharaha ity toyany manahoana toyany tsara sa toyany ratsy izay tsy teny fa anareo no mandray zany ny sy hoe mandinika amin'ilay raharaha raha ny zavatra nitranga aloha satria ny antsika miainga foana amin'le hoe inona ny fe ny atao hoe fe zany FAIT dia le hoe zavatra mitranga zay le filaza azy amin'ny resaka asa fanaova-gazety avy eo samy mameny heviny samy manao famakafakana samy manao commentaire samy manao analyse fa tsy ny analyse aloha na ny commentaire mandeha meloha fa fataritsika aloha ilay zavatra mitranga ary ianao mpanaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada dia ezahana iantrano mba ahafata-javatra tao aminatin'ny andro vitsivitsy zany zay zany dia misy moa le antsoina hoe IATA na le hoe Association du Transport Aérien International IATA Association du Transport Aérien International io zany amin'ny association azy tika zany de hoe fikambanana izy io ama hoe international azy dia hoe iraisam-pirenena zany hoe tsy firenena ray fotsiny ao tsy hoe transport aérien ray fotsiny ao fa maromaro zany no ao anatin'io fikambanana io dia ny teny zany io IATA io zay efa ho an'izay manana ny tambajotra sy ho an'izay mikirakira ny vaovao maneran-tany dia efa mahita an'izany satria efa mivoaka zany ny teny zany io Association du Transport Aérien International io ny amin'ny hoe manainga na hoe milaza an'ireo agence de voyage mba ampitsahatra ny atao hoe activité-any amin'ny Airmaty zay zany le fitenenana na lefa n'ity IATA ty zany tamin'ny agence de voyage de hoy isika hoe inona ny dikan'izany na hoe inona ny zavatra tokony ho fantatra ao anatin'izany ny agence de voyage mantsy araky ny fahalalantsika azy raha ohatra ianao zany zao hoe andeha anao zany andeha zodram-piaramanidina hoe Airmaty de hoe zaranga de ho any amin'ny agence de voyage zany efa nahazatra hatramin'izay dia makany amin'ny agence de voyage ianao de any ianao no mividy billet zany compagnie Airmaty zany no andanana ohatr'izay ho any nahazatra hatramin'izay de lasa ianao zany mandeha zay lalana alehanao taingana n'ilay compagnie Air Madagascar fa zao zany Association du Transport Aérien International fikambanana any ivelany any no milaza zany ny agence de voyage ny amin'ny hoe ajanony ny atao hoe fiarahanareo na amin'ny hoe activité anareo amin'ny izany hoe Air Madagascar izany inona moa le activité ny tena mahazatra aloha zany de eo ny resaka hoe billetterie moa zany no filaza azy dia misy koa zavatra hafa antsona hoe document électronique à usage multiple antsona hoe EMD de ao koa zany antsona hoe remboursement au nom de cette compagnie aérienne cette compagnie aérienne io zany le Air Madagascar zany no tiana tenenina amin'izay raha atao faobe zany izy de hoe nareo agence de voyage de ajanony ny mbola fiarakarahanareo amin'izany antsona hoe compagnie Air Madagascar zany inona ny antony
dia ny teny ihany zany io association du transport aérien international io any an-dafy io hoe ka ny antony de tsotra fotsiny le Air Madagasikara efa hitanay azy efa fahity efa tsy norma tsony ozy ny fiteniny tanora efa tsy norma tsony efa tsy hoe azo raha miasa tsony raha fahitana azy sy ny fandiniana ataonay azy hoe ty association du transport aérien international ity ka zay no mahatonga an'izay ary akoatra zay keo de ny hoe raha ohatra ka mbola misy vola hoe famatipatorana-reo tamin'ny izany Air Madagasikara zany dia tonga de aza pitipidirina aty aminay aty tsony fa aleo nareo saminareo any ataovy any amin'ny Air Madagasikara direct any zay activité any raha hoe mbola misy resaka hoe vola mifampitipititra zany fa izay aza pitipidirina amin'izany itsony zany zay zany lay zavatra aniseo dia inona ny dikan'izany ny dikan'izany dia tsotra fotsiny satria raha miresaka hoe compagnie aérienne zany tsika na compagnie izy io na compagnie izy eto ambonin'ny tany ohatra hoe British Airways ny Britannique ny Air France ny frantsay ny Alitalia ny italiana ny Air Mauritius ny Mauritiana dia ny fampidiram-bola voalohany aloha de ninona tsy billet ny vola alohan'ny mpandeha akoatran'izay hoe fitadiavam-bola hafa sy activité any ambadimbadika rehetra any iny hafa fa ny tena fidiram-bola voalohany aloha de le hoe billet zany alohan'ilay mpandeha rehefa maro ny mpandeha amin'ilay compagnie dia velona ilay compagnie zany io moa misy an'le hoe haute saison basse saison sy sisa amin'ny resaka compagnie aérienne sy ny fandehanana nabakabaka zany de izay zany no fipetraka le izy ka rehefa ataontsika hoe nkatsanana zany ny fomba ahafahana mampidi-bola amin'ilay hoe mbola ataontsika entre parenthèse Air Madagasikara satria tonga de niriatany ty le association de transport aérien international ity tany amin'ny agence de voyage aloha no niriatan'ny voalohany arak'ilay efa fanazavana teo hoe tsy mahazo manaonao activité amin'ny Air Madagasikara io intsony de rehefa zay zany no izy de inona zany fa tsy vita zany ny Air Mad tsy vita zany teo mantsysika mbola nametra-panontaniana hoe de ahoana zany momba ny Air Mad ty mbola misy fanantenana ihany ve sy ny sisa fa amin'izao fotoana zao izy tompoko dia fikamban'ny resa-pirenena amin'ny resaka transport aérien avany andafy any fa za no miteny an'io fa za no miteny hoe zay arak'ilay fanazavana teo zany aiza ny fanjakana malagasy amin'izay fotoana zay satria tsika raha miteny hoe Air Madagasikara raha ny nahazatra hatramin'izay dia petrabola ny fanjakana no majorité ao anatiny fanjakana tompoko égal actionnaire majoritaire ny fanjakana tompoko égal tompo mipetrabola betsaka zay indrindra ny fanjakana tompoko égal verika any vahoaka malagasy averitrika zany le izy fikambanana avy any ivelany no miteny dia nefa le vahoaka malagasy tsy maintsy voatonona raha vao miresaka sika hoe Air Madagasikara vahoaka malagasy no dikan'izay de anjaratsika zany no mandinika hoe aiza sy aiza fa raha zao zany no fipetrany efa zay no izy ny amin'ny Air Madagasikara satria raha mba misy hoe aina kely mba mety na afahany miaina tany tonga de nikatsanan'ny olona ndaondray ary namana faniry ary manahirana zay raha zay rina fa zay tena hoe mampalahelo le zava-misy eto Madagasikara tsika moa zany tena hoe mitsetsehatra fotsiny eto fa io tsika vahoaka de zao mila mangalahondra tsika jiaby zay fotsiny hoe mila mandinika mila misaina tsika rehetra zany amina lafin-javatra ohatran'izao fa tena potika tanteraka mihitsiny ny momba ny Madagasikara ny fiarikarentsika ny vahoaka ny orinasatsika zay rehetrarehetra mampisy an'izay resaka fiandrianana sy loko Madagasikara tsika zay dia potika tanteraka mihitsy amin'izao fotoana zao io dia arakaraka ny olo-pirenena rehetra io zany sisy hoe aiza lay mba anjaranao ry malagasy de hiaritra am'izao ve anao hatramin'ny rovina de zay mbola isiny fifanentanantsika foana ny amin'ny fijoroana efa etakeketo Andriamatora Kotondrina Motarson alleluia zay efa matetetika izy hitantsika eto dia tafaradalana amintsika indray izy amin'izao fotoana izao miarabanao Andriamatora Motarson miarabanao faniry ary miaraba ireo vahoaka rehetra manaraka izao fandarana eto amin'ny miara-manonja izao
miarahaba ireo any ampitan-dranomasina manerana ny nosy a, ry zareo any Nosy Belleville, ry zareo any Ambanja, dia miarahaba anareo ny tenanay a, finaritra tompoko. Ya, resantsika eo Nosy Belleville rehefa avy eo satria nisy dimy nampanatsoana teny anivon'ny mpitandron'ny filaminana tany Nosy Belleville zany anisan'izany Rino Nidonia sy ireo solotena ny ampanjaka mikasika indrindra ny zava-mitranga ny Nosy Belleville zany dia resantsika kely eo zay rehefa avy eo fa andriamatoa Moutarson avy hatrany dia le fionana tao anatin'ny dialogue politika ny vonina Europeana sy ny fanjakana malagasy ngamba ny tena hanomboantsika ny ady hevitra efa nambambara teo ihany no hoe zao no antony zay fionana izay fa raha tena hotsorontsika ilay izy de hoe ny fantoka indrindra mikasika ny fifidianana no fionana. Fifidianana io zava-dehibe satria ny vondrona Europeana zany dia anisany tena mandefa mihitsy no maso ny taratra ny amin'ny fifidianana amin'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany ary mampiasa andreo mpanaramasina mission d'observation zany manao amin'izay fanaraha-maso ny resam-pifidianana zay zany ka anisany amin'ny volana marsy izy ireo andefa an'izay iraka zay hanao ny fanaraha-maso any eto Madagasikara. Ny hevitra mikasika izay. Misaotranao Faniry, nanao fionana tokoa ny fanjakana malagasy sy ny vondrona Europeana mahakasika ny fifidianana io, ary defa mipetraka mazava moa mitema hoe loha hevitra hoe mahakasika fifidianana no resana, mahatonga an'izay famaritan'izay mba tsy isian'le torapo hoe iova tapoka an'izao ny loha hevitra dia iova tapoka an'izao fa dia zay. Dia rehefa niresaka ry zareo dia namoaka ny fanambarana ny fanjakana malagasy hoe dia ny fanaraka fa dia atokisana ny CENI atokisana ny ACC ohatrohatr'izay ny fomba zavatra efa hita ireo fa dia efa ohatrohatr'izay ny fomba nitenenan'ny fanjakana malagasy azy fa nahitsy ny Union Européenne hoe tsy zany fa zao fifidianana eken'ny rehetra, atokisany rehetra, akatoaviny rehetra, zay no ilaina, tsy mifanaraka loatra le fanambarana natao. Zany hoe nen'ny fanjakana malagasy hoe azo itokisana ozy ny CENI, azo itokisana ny ACC. Fijerin'ny Union Européenne azy zany fihetsepo zany nataon'ny fanjakana malagasy fa tsy mirafitra tsara hoe voapirofo. Nipetraka inona no hoe ataoko hoe tsy voapirofo tsara. Ny ACC manana solotena ao amin'le CENI nefa ny ACC no tsara. Ny CENI ny zavatra nitranga teo aloha fiainana angedy zao hoe CENI mihitsy nilaza hoe betsaka ny doublon raha petrakatsika mazava ange le resaka eto amin'ny firenena ry Faniry dia zao hoe tsy lany ange président Rajoelina fa hatreto hatramin'izao andro an'io zao ny olona rehefa miresaka azy dia mbola hoe président Rajoelina mba tsy isian'le korotany eto amin'ny firenena fa tsy lany izy noho ny nataon'ny CENI sy noho ny ataon'ny ACC. Dia zay ve no avoakanao eo amin'ny Union Européenne hoe dia azo itokisany tsy manaiky an'izany ny olona, tsy mihinana ambolo ny zavatra teneninao ny olona fa dia teneniny hoe fifidianana eken'ny rehetra, mangarahara, akatoavin'ny olona rehetra fifidianana tiana hiatao. Zay no nahitsiny. Fa inona ny Union Européenne zay Faniry fa eo amin'le fifandraisana iraisam-pirenena miverina foana amin'ity resaka hoe ny FMI sy ny fanjakana malagasy ity fa le vola 332 millions DTS ange io ange tsy hoe tamin'ny malagasy dia tonga dia mena hoe tiany ianareo fa nisy fangatahana meloa io volana février mars janvier février 2020 dia nydinian'ny FMI io zavatra io dia nanao fanazavana momba an'io moa zany ny fanjakana malagasy dia nankatoaviny io araka ny fangatahan'ny fitondrana malagasy manao engagement ny FMI mamoaka an'le vola fa ny fanjakana malagasy manao engagement koa melohan'ny voan'io vola io fa ny zavatra mitranga hatreto tsika sy Faniry miresaka zao nga mahafantatra hoe inona le engagement ny État malagasy. Fonds monétaire international no manoratra kely any amin'ny anany hoe
mila bonne gouvernance zay ngeza be zay bonne gouvernance ny PTF zay maro zay fa misy singa maromaro zay fa zay ankizy ange tsy tena hoe de toizatsika hoe bonne gouvernance ny état de droit fanjakana tsara tatana fanjakana tandalana zay ndika démocratie tao hoe reo de ny anticorruption zay ny tena ny tsipihany fa de lazaiko amin'ny faniry ary fantatry ny olona rehetra nytoizany ange ry ambany ry hoe ho ampiana renforcement de capacité nareo ohatrany hoe tsy ahavitan'io nareo raha araky ny fahitanay ny fitantananareo ny firenenareo atreto de tsy mahavitan'io araky ny tokony ho izy nareo fa ho asiana renforcement de capacité ho ampitombona ny fahalalanareo sy ny fahaizanareo manao zavatra mba hampandeha tsara ny lizy keto am'le bonne gouvernance io zao zany ny budget mandeha io fa maninona moa zany le député tim no tsy nifidy zany hoe le fifampiresahana meloa io ange tsy hoe any anaty commission mba misy zavatra etaeta tokony hoe nanontaniana aloha zany ange le leadership fa tsy de hoe atao fatany hoe zay technicien finance na ministre ny finance de tonga de hoe tiany budget de eo vao dikevitra eo tsy de ohatr'izay loatra ny fanao amin'ny leadership fa mifanazava aloha de zay vao misoratana de hoe ty ve mampiseho an'le zavatra mba etaetanareo sy ny ohatra de mandeha am'izay ny adihevitra teknika fa ny zavatra ny tranga mantsy de zao le bonne gouvernance ny Union européenne hafa ny PTF hafa ary raha matadidinareo président Ravalomanana tery amin'ny fionana tery amin'ny niaraka tamin'ny panorama tsy pihako ty narahako tsara mihitsy mantsy ny kabariny dozy hoe niantso ny ao amin'ny fitondram-panjakana amerikanina tena ny teny hoe tsy izy tsony ty zavatra ataonareo ty ataon'ny fanjakana malagasy ty am'le resaka jirama apetraka fotsiny am'le contexte am'le toerana nisy an'le le fionana tamin'ny FMI sy ny fanjakana malagasy ny engagement ny eta malagasy soloana ny gouvernement rehefa nivoaka rehefa akaiky voaka le vola moa taty amin'ny septambra ny nataony hoe omena anareo arany kotanareo fa zao efa no accordeny araky le chef de mission ty fangatan'le chef de mission tamin'ny mpitantana ny FMI de ny ekena ny amen'le vola nandrasana ara leto de eto jerevo ara ny fisehoan'le izy hoe ataovy ny demokrasia fomba fandikan'ny fanjakana malagasy an'izay natsony ny député fidèle anao debata ao amin'ny télé fa nga zany hoe demokrasia tsy zany de tato ato izy nivoatra satria tsy maintsy mandeha nge ny pression hoe fa nga zany ny dikan'io zay nge le renforcement de capacité hoe zay ve ny fandikanareo any hoe demokrasia dina indray natao natsony hoe atsononareo rody be amin'ny mpanohatra anao ady hevitra eto tsy zany inge tsy zay fotsiny inge fa rehefa mandeha ny olona ry andeha président Ravalomanana ry toananao savainao dolo ny olona miaraka aminy rehefa misy olona miteny zavatra tsy de metimety aminao lanceur d'alerte tao amin'ny ministère ny santé lanceur d'alerte tsy nangalatra koa de samborinao zany ve ny demokrasia ka misy fomba maromaro isehon'le demokrasia kanefa zany ny fomba fandehanan'ny fanjakana manatanteraka an'le demokrasia de rovina moa zany izy vao tonga am'le hoe aneho hevitra indray ny atoko-panohatra ka ho avelan'ny malalaka maneho hevitra fotsiny nefa zay ny tena endriky ny demokrasia lehibe zany tena izy fa ahafahana maneho hevitra sy mitsikery zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ho fanitsina ny fitondram-panjakana nge zany satria any vahoaka ny firenena fa tsy an'ny mpitondra zay zao lafiny ray de inona ny zavatra ny tranga taty amin'ny volana 2 volana angambo zay eto amin'le jirama na voaka an'le DG ny vola hoe ty prime ho an'le olona hafahafa le ho akaikiny ho any hoe hividianana tomobily fa mody mitapy amin'iny resaka iny aloha tsika sady nahazo fiarany nahazo vola be ka izao zay natonga an'le secrétariat américaine niantso ny Flora Valmanana hoe tena tsy mandeha am'izay lohan'ny tsony io jirama io
fa ohatrany hoe fanodikodinana ary zao nge fanodikodinam-bola ny betsaka ao anatin'la izy za manontany tena ry faniry io DG io ve manana misy conseil d'administration nge ny jirama misy eo manana fahefana moka an'le vola ve ara le DG tsy de mariny zany tsy maintsy miera amin'ny conseil d'administration izy farafakely ny abdi amin'ny fitantanany zany fa ity ameko ohatra fotsiny ianao ngia Rasidy DG ny jirama tamin'ny fotoana androny samborona de ny gadrainy Rasidy gadrainy Rasidy ary le DG ty Tony Roana tiana olazaina amin'izay Cosa Nostra ve zany ty famoaham-bolo ty inona le Cosa Nostra moa zay le an'ny italiana zay hoe atsika daholo de io vola rehetrarehetra navoaka io kopakisasana ve tena apetraka le fanontaniana point baraingo apetraka satria maninona le olona tsy manana an'le fahefana nefa zay no nataony de nasorona fotsiny izy ireto lety raha ny fitantanana araka ny tokony ho izy tokony natao ziverenan'le vola rehetrarehetra rehefa navoaka zay ny tokony ho izy de najanona le prime le Amazon prime exceptionnel zay na prime de performance io moa zany mbola adevitra hoe inona moa le qualification le performance zao nefa anasoka azy nytitsika teneny namena prime le olona jirama nefa maty antoka 380 milliards d'ariary izao no subvention anatin'ny loi de finance 2022 ka zao nefa ambola resakafo loi de finance io faniry satria zao ny FMI de efa namepetra hoe atao faran'zay kely ny vola mivoaka ho fanampiana ny société publique zay ny fomba nanoratan'ny FMI azy iza moa le société publique ny hermady sy ny jirama zany hoe raha io budget 2022 io tsy mandeha am'jelony ange hoe tsy mifanaraka amin'ny engagement ny eta malagasy io tsy le bonne gouvernance zay tsy même na le jirama raha tratran'le bonne gouvernance koa zay na tonga amin'ny président Ravalomanana miteny hoe de misy zavatra hitranga eto fa hosahirana ny anazavana io fanjakana malagasy hosahirana ary de zao rehefa ny Union Européenne sy reto FMI sy Banque mondiale no miaraka manindra ny fitondrana io tsy fantatro hoe ho zaka ve zay sa tsy ho zaka zay ny fanontaniana apetrako fa enjana be zany ny anao an'io hoe io fifidianana fitaovam-piadiana io zany anomalie zany ny be deaibe ao anatin'io pluriel maro be ozy ry zalahy ny ao anatin'io budget io raha vao miresaka hoe fitaovam-piadiana ianao mantsy de misy ny olona kirakira manao an'izany négociation zany fa tsy hoe ny ministra ny tafika malagasy ny tonga de mandeha na le usine any ara tsy fantany fa de misy zay le Cosa Nostra zavatra mety mitranga eran'izao tontolo zao nge zany tsy hoe eto Madagasikara ihany zany misy raha misy fa eran'izao tontolo zao raha vao resaka fitaovam-piadiana mihitsy no mivarotrako ny fanjakana frantsay arange mivarotra sous-marin de fa nandeha araka zany koa ny resaka zany tsy zany zavatra mety mitranga fa tsy zay le tiana horesahana tsy zay le tiana horesahana fa manao fotsitsika hoe mety mitranga ve fa zao zay marina ve araka ny tenen'ny député fetra teo le lara-pahamena zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity manana olona mifanjakana malagasy fa zao tsy mety hiara hiasa amin'reto olona reto matetika satria maninona sahirakirana izy raha fa hanaraka ny toromarika reto olona reto fa zay zavatra mba heverin'le olona manana fahalalana tsy ho arahana ka eo amin'le resaka énergie ty le jirama ty tsy mandeha amin'izay loany ny rano efa ranopotaka mihitsy zany ny zavatra mitranga any amin'ny sisiny any eto andrenivohitra ka eto de efa misy an'izany ny any amin'ny sisiny moa zany sisina le hoe to sy ena na ny eto ny tanina rivo renivohitra raha moa zany de mitranga ny rano tsy de ao mihitsy ny jiro tapaka lava zay ny resaka énergie fa eto amin'ny resaka vatso tena mahagaga amin'ity état de droit everindry zareo nanaovana engagement amin'ny FMI ity de zao ry faniry tamin'ny 3 herinandro lasa zay nisy piasa nisy hoe safira
925 gramma tratra teny vato. Tratra teny vato no entin'ny olona. Ny orakoraka ny fitondrana. Eo hitanareo fa miasa zay. Zao zay na tratra. Fa tena Pierre précieuse. Pierre précieuse. Fa tena mandeha tsy falentsony le firenena. Tena lazaiko fa vato na azo taratasy ara-dalàna io. Aiko tsenjery ny zavatra taratasy foronina rehefa anao exportation zany safira zany. Fa misy safira mihitsy ny tenenany azy ka. De misy émeraude, corindon, ohatran'izay manko le nambaran-dreo taminy. Fa zao misy attestation de valeur io. Hoe reto ny safira na corindon safira de misy mercurial io, misy lista hoe tsy mahazo lasaky reto ny vola vidiny déclarenao. Tsy mivoaka io attestation de valeur io raha vao tsy mifanaraka amin'izay ihany avoakanao. De nataon'le mpanondrana an'izay. Contrôlena tany amin'ny laboratoire io tena corindon safira marina ve tena émeraude raha misy an'izany. Zay karazam-bato ao anatin'le izy tsy maintsy mandalo an'le contrôle technique zay mivoaka koa zay hoe tena marina reto. Manao attestation de valeur izy de manao engagement de rapatriement de devise izy de zay vao procéder amin'ny selazy. Fa ny zavatra nitranga ara-dalàna zany le izy hatreo de ny ainga le olona vita selazy normalement iny hoentinao eo anatrehany douane dia manao ny procédure ny douane sy ny tsetra dia hoentinao amin'izay ny entanao. Fa ny zavatra nitranga le douane sy ny gendarme nanao hoe samborinay le olona fa zao ve ny valeur déclaré nyty. Fa ny tena loza ohatran'ny hoe fausse déclaration zany. Zay de samboriny le mpiasa minina manao an'le asany araka ny lalàna misy de nalefany any tany moro hatramin'izao. Fantatsika izay. Mba ahoana zany mpiasa zany ve no état de droit eto Madagasikara. Mpiasa manao ny asany araka ny lalàna. Le olona nge manao ny asany de mbola vérifien'ny chef de service alohan'ny signature directeur. Mbola misy be de be ny signature manaraka an'iny. Hiérarchie. Zay vao hoe mivoaka iny. De zao le olona any tany moro le tsy mandeha zay ve zany l'état de droit. Zay le fihetsepo-ny be de be hoe zao fa zao le 73 kilo tsy ny volamena nge zao tsika miresaky zao misy production na volamena isan'andro. 8 tonnes na 8 conteneurs tany Tomasina. De tsy hita tsony fandehany ohatrany tsy namokatra volamena tsony tsika fa nijanona teo amin'le 73 kilo. Fa misy any mandeka. De misy le intercepté tany Seychelles iny. De nefa misy foana. Fa zao tsy mahita an'izany ny olona sasany rehefa ohatra hoe tsy ao anatiny le misy olona interena olona tsy voakitika de lasa ohatr'izay. Fa ny zavatra tena tiana ho tenenina zany zao hoe mila manaraka tsara an'io. Ianao angeny nanao engagement hoe anao an'izao fa tsy ny FMI nanao hoe tsy maintsy zao no ataonareo nanao ianao hoe engagement ana rapatriement de devise engagement na bonne gouvernance. Ny eritreritra ianao hoe anao ny état de droit. Ny eritreritra ianao hoe anao ady amin'ny kolikoly tsy miasa ny paky tsy miasa ny biampiaky ara manao hoe zay nge mandefa fa tsy hita zay toyany. Niger moa tsy raisy ny inspecteur d'état raha moa nitaraina hoe zay nefa roa taona nangataka fiainana taminy tsy ny raisiny. De hitanao amin'izany ara izy zany nefa anisany eo anatina fitantanana tsara ny hoe mampiasa an'ilay ratsana anao fitsirihana satria reny anatina kirakira mbola fanjakana satria ny resaka orthodoxie financière koa tadiavony ny faiza mitatany zany fa tsy zavatra mandehandeha ho azy zany. Mbola amboniny zany nge ry faniry le hoe ahoana ny fanamarinanareo an'le volana mena tamin'ny Covid. Ino mangazo volan-drasany iny mangazo ray sachet vidinao. De paty kely paty sardine ny sasany. Mba azonao an-tsaina ve ny vidina mangazo manta ray sachet. Zay nefa volany menanao amina million de dollars ary raha vadika ariary mbola tsy hita velively na 4 raha tsy mahazaka an'le vola. Ka le 4 raha tsy hita zao. De zany rehetrarehetra zany tsy hita mandeha ka ataovy le bonne gouvernance. Ataovy le état de droit, ataovy le démocratie, ataovy ny ady amin'ny corruption de mifanaraka itsika menakavy. Fa raha ohatr' zao ny fandehanareo
tsy mandeha am'izay loany ty fireneny ty fa de averina miombokevitra amin'ny union européenne aloha ny akabeazan'ny olona eto hoe fifidianana mangarahara eken'ny rehetra no tanjona fa zao aza asiana fihetse-po fa fantatra fa ny seni na ny fomba nananganana azy ara natao aingana ery ny solotenan'ny OJM natao aingana ny sena moa zany efa an'ny mpitondra natao de ny président Rajoelina nanondro solotena le olona hoe mbola tsy lany izy raha ny ara-dalàna maninona moa raha de raha vao mihitsy le seni zay ny tena tokony ho izy mba azahoana mametraka an'le fifidianana ka zao tsy mila an'le fihetse-potsika fa ny zavatra manara-dalàna araka ny tokony ho izy ary ze mba lizy angedy zao hoe le traikefa mihitsy tsy manam-pirofo ny fahamarinany zavatra nataon'ny fitondrana le efficience ny efficacité n'le zavatra ataony tsy ao daholy de nefa zay no ataony hoe efa hitanareo ny asan'ny senika ny asan'ny seni ara tsy nandeha am'jelony atramitsika mitendry zao nge ry faniry ny mera moramanga nge mbola tsy misy nefa tsy nisy 24 commune ary zany izy le olona tsy nisy nitory hoe tsy mety ny nataony lany ara-dalàna le olona akoatrany mbola misy raha-pitsarana am'izay nanao requête tany amin'ny conseil d'état de miantony eo daholy very ka mila firenena miverina amin'ny ara-dalàntsika ary za tena mba mangataka ny reto union européenne am'le resaka fitsarana mba somary ho enjaniny kely fa ndraindray nge le donné le data ozy ny fitenenana hoe efa nanao ange reo seni reo efa nanao reo ACC reo reny ny résultat reny ny vokany misy transcripteur mantsy ny chancellerie rehetrarehetra misy mpandika teny de azo ny dolo zany tonga any aminy ka zao aza de mienony fihetse-poan'ireo olona mpitondro reo nareo ry vondrona européanna zay tena mieritreritra ananina fa firenena mikambana koa ange hiditra ndray anjara hiaraka aminareo amin'io zavatra io ka fihetse-po fa alao ny zavatra tena efa hita sy ny ainana no hiaingana ary ahitsy araka ny tokony ho izy de tavela any amin'ny sisiny io raha fomba fametrahana an'io seni io hatram'izao tavela araka ny tokony ho izy fomba fametrahana an'io ACC io ko ny ACC mihitsy no milaza hoe izao lasa mivilana mba jerevo kely ny zavatra nataon'ny ACC sy ny fanambarana nataon'ny filohan'ny ACC teo aloha ankehitriny fa de ho hitanareo union européenne ary ny ONU hiditra ao anatin'io hiresaka amin'io ny FMI sy ny banque mondiale moa tsy de miditra am'izay loatra fa le fitantanana ny azy fa ny fitantanana koa de eo ry FMI mba saivitena miazakazaka reo manatanteraka ze engagement rehetra ny raisiny teo anatrehanareo fa azavelanao ze zavatra fantany ny renforcement de capacité njatra hitako angery faniry zavatra mivoaka gazety moa zany hoe nyresaka tamin'ny ministre ny fitsarana ny ambassadeur français ny ambassadeur frantsay de nisy mihitsy ara hoe nisy ambassadeur maromaro de nanome fitaovana de nanao hoe anao formation zay le renforcement de capacité mba tongavana amin'ny l'état de droit melohan'ny ikapohana latabatra mantsy menao ny fitaovana aloha araka ny tokony ho izy zany fa de zao inona hitatsika eo zany amin'ny didim-pitsarana mivoaka amin'ny izy ty lanceur d'alerte atao amin'ny santé raha vao 29 novembre de hitatsika eo hoe ao ve le état de droit sady tsy maintsy hanaovana tokoa zay mba tiako entina eto am'izao fandaharan'izao fa dia misaotra anao fa ny zava-misy amin'ity seni ity zany am'izao tsika miteny zao andre matomotarson any RDC na République démocratique any Congo fihetsiketsehana be hatramin'ny maly
satria tena mitsipaka mihitsy am'le formation an'le seni zay ifandrohitan'lay lehibe mpiangonana maro samihafa le izy de misy ketrika ty ambadika de Denis Kadima no hoe io no ho atao membre ny seni de eritrereto no président seni le efa mahay an'le dola makota ho le efa mahay an'le afindrafindra dainsolna ny anatin'le resaka alabatso zany io ke tsy eto ihany fa nahatra ny ivelany ary de manao fihetsiketsehana be ny vahoaka any RDC de miteny ny frantsay sy ny rehetrarehetra zany sy ny PDF hoe non zavatra ohatr'izao tena ao anatiny endriky ny demokrasia fa azabahana anareo ny olona fa velo izy teny zany hoe na le vahiny ara zany le PDF ko zay reny zany le aty amitsika izy misy le pasem misy le basket fond ao anatin'le le mamatsy an'le vola de hoe zay koa tsy amatsy an'io raha tsy mazava ty eritrereto nefa 10 membre an'le seni ny RDC telo am'ireo avy amin'ny opposition fa tsy naonitra ny opposition no mbola mifampitady am'izao fotoa zao ohatran'izany ny esprit an'ny olona ary malagasy etsy RDC misy an'izany RDC le nahazo an'le 1,5 million de DTS tao anatin'le cote-pariny itsika moa le viviny kely le 300 de avy le fanjakana rehefa lasa verina an'iny amanko satria mieritreritra foana le nampilaharina kely am'le firenena kely mampime kely reto tsika satria ny tsika arakaraka le volana rotsatsika le izy bref entre parenthèse zay teneniko zay fa zany demokrasia ny olona mihetsika hoe tsy mety io seni io de mijoro de itsika zany efa nanao fotana mafaty le seni teo aloha le ACC teo aloha de mbola ozytsika de ahoana io seni io ahoana io de mody mame proposition zareo zay manko le ketrika any ambadika any hoe asina rafitra mpanara-maso le seni fa izy menakavy ihany no mandoko ny trano de manepaka ny rindrina de izy menakavy ihany rehefa aveo no misafidy ny loko atao de izy menakavy ihany no mijery mpandoko arakaraka zay itiavany azy de izy menakavy no mipetraka am'le trano ka zao nge zany faniry raha izay no mitrangany any Afrika de hitanao lasa ohatrany misy rivotra mitsoka zany zao anomboka izy zay iodina momba ny seni momba ny seni demokrasia sy ny élection 2023 koa ny azy décembre de zao présidentielle zao zany ny zavatra hitranga isy rivotra hitsoka ary zany ange tsy ho voatoan'izan'izy hoe amboary io seni io ahoana moko ngampitondra fanjakana rery no anao fifidianana ny hoe izy dolo no anendriny olonao de io zay ka de zao tokony hanosika mafy an'izay fanovana seni zay ny mpanohitra eto amin'ny firenena sy ny société civile sy ny olona rehetra amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara hanosika an'izay mba ho tena fifidianana hoe mangarahara eken'ny rehetra no atao fa zao le olona miteny hoe tokony hanangana rafitra zany tsika matoa vao miteny an'izay de efa manaiky fa tsy mety io ary rehefa hoe zay le non-dit ary rehefa manaiky an'izay de zao le seni mihitsy ara soloana zay na tsy atao seni tsony ara ny anarany fa hovay mihitsy de zay zay ny tena mba tiana hoentina ry faniry eto anatrehany zao fandaharany zao tamin'ity ity fa dia misaotra tsika menakavy naharitra ny aino manao veloma aminareo any Toulouse ny any Montpellier ny any Paris misy mpanaraka atsika dolo na Brest misy tsy miala atsika mihitsy kokoa nareo am Brest any maro be ny any inona moa ty toerana La Roche ny sisa androany non rapitso any La Réunion koa misy vaovao lehibe koa satria ho avy ihany hono lay ministry ny raharaham-bahiny malagasy zany de efa mitsena azy ihany ny diaspora satria manakambara aminy ianao nge nanenjika malagasy tao Akasan sy tao Arago tao hoe fonizy brigadier de police tamin'ny fotoanandro de manakambara le malagasy ihany zany de ho hitantsika eo mivaovao ho an'ny rapitso fa kokoa ho antsika ho an'ny La Réunion tsaroko kely tamin'ny président Ravalomanana sy Roland Ratsiraka niona tamin'ny fotoanany panorama tao Carlton de misy gazety ny teny hoe tsy menatra akory ngara Ravalomanana
mandainga eo masony olo de gagaranga ty mamaky an'la izy de efa maninona ny mandainga izy zao ny nanagadra ny Roland Ratsiraka andraso aloha ahitsiko kely zay fomba fijery zay Roland Ratsiraka tamin'izy tratran'zay a merany Tomasina jerena ny fitantananao misy tsy mety a de nandeha tribunal zay le izy ka tsy fantatro hoe inona le laingan'ny président Ravalomanana am'zany ary président Ravalomanana efa niteny hoe tsy nisy nidirako am'zany a fa zao lazay ny soratra masina hoe sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra de nitovy dika am'zay de loza ny mpampiady fa izy no atao hoe iza matematika zany a loza ny mpampiady a fa izy nde tsy ataoko hoe zanak tsy ho teneniko hoe fa de fantatritsika fa zao tsy marina le tenen'le gazety filazany hoe olona tena araka ny tokony ho izy mipetraka eo ministèran'ny énergie io a hoe tena very right man not very right place ohatra ny tsy de zaiko maninona ny tsy nitakinao averina le vola raha tena mpitatana ianao le vola namena prime automobile ho an'le Amazon tao amin'ny Jirama maninona ny tsy tonga de voaverina tao anatin'ny tapabolana fa navelana zao tsy hita zay farany misaotra tompoko makasitraka manao velomantsika menakavy eo amin'ny manaraka indray d'accord eny ary imo tam'le fanandrena le tale général le efitra tao amin'ny Jirama de nandefa taratasy koa ny ministèran'ny énergie zany niteny hoe ahoana io de miverina tamin'ny fanapahan-keviny teo anivon'ny Jirama tamin'izay fotoanandro zay de zay ny antony mahatonga ny Motarson miteny an'le hoe fa maninona raha tsy nitakiny le ministèran'ny énergie hoe avereno le prime exceptionnel na prime de performance resahandreo fanamariana tokoa zany fa bon le ministre moa kotra melaka de mbola any mainty rano sinsisa mitetitety tanàna any izy a eto Antananarivo misotro rano potaka matimaty ny jiro ary omaly zao tsika de indro tapaka ao anatina émission a zany zavatra maro be ny zavatra iainany eto e tsy tafavoaka le raharaha zany fa de inona moa ty fa raha jiaby alui raha jiaby alui fa tsy miteny anaran'olona fa raha jiaby alui zany a de tika zany a tena maizina ny raharaha rina rahabe mananjara ao anatin'izao a zava-misy resahantsika zao fa na zany na zany moa zany a dia mitoy ihany fandarantsika rina nanomana devitra ho resahana koa ianao iny ary dia isaorantsika ny vahiny nitondra ny famelabelarana teo a isaorana ihany koa i faniry nitondra ny ta hoe fomba fahitana ny raharaha le raharaha amin'io isan-karaza mihitsy a fa zay ray rangaty tenenina de tena tena hoe rakopantsy tena ze tenenina na social na fitaterana na tontolo ambanivohatra na fandriampahalemana na fianaran'ny ankizy na resaka fahasalamana na resaka toetrandro na resaka environnement amin'ny ankapobeny a de tena sahirana le malagasy manoloana an'izay rehetrarehetra izay ny zavatra tsy azosika hodiana tsy hita ihany koa amin'izao fotoana izao a dia ny anjara toeran'ny ray aman-dreny raha tsy resaka tsika fa tsy ny hoe ny ray aman-dreny eo anivon'ny FFKM zany na inona tenentsika manana ny lanjany izany FFKM zany raha ny amin'ny fiainan'ny malagasy no jerena nahoana moa no tsy anana ny lanja satria raha amin'ny tontolon'ny fivavahana fotsiny dia ny fiangonana zay ao anatin'ny FFKM no anisan'ny tsy hoe anisany akora fa zay no tantara izay mirakitra ny eto Madagasikara raha ny tontolon'ny fivavahana de fa anisany tena hoe ela de ela ihany koa zany raha hoe ampitahina amina hoe seapivavahana hafa izany ka ny FFKM dia manany ambarany tokoa ary manao ny fionana ny FFKM zany ny tompona andraikitrao tarihan'ireo ray aman-dreny-piangonana mijery ny momba n'ity raharaham-pirenena eto Madagasikara ity satria dia zanaky ny fiangonana zanaky ny malagasy zanaka malagasy izany atao hoe vahoaka malagasy zany ka maray aman-dreny dia tsy afaka ny ijery fotsiny ny toedraraha izay mamparary ny malagasy amin'izao fotoana izao zareo moa zany amin'ity herinandro ity dia ao anatin' izany atao hoe conclave izany conclave zany hoe tena hoe fandiniana mihitsy
fandiniana ary fisaintsainana ny zava-misy. Dia inona moa ny zava-misy fa eo zao ny resaka tontolo iainana, ao anatin'izany ny kere, ny resaka nyty le hoe interruption thérapeutique de grossesse ity zany a, efa nisy moa ny teo anivony ny FFKM tonga de nitenina ny eo hevitra hoe manohatra an'io ny katolika romana efa mazava fa tsy izy zany, ny FJKM ihany ko efa ny teny mazava, ny FFKM dia everina fa ilaza mazava ihany ko amin'ny anaran'ny FFKM fa ity vahoaka malagasy mijaly sy fadiranovan'ity dia tsy afaka ny hoe hojerena fotsiny amin'izao satria raha hoe ray aman-dreny tsy teny manoloana ny fahasaranany zanany dia efa zavatra hafa mihitsy zay ka matoa zany ny eo anivon'ny FFKM manao ny fandiniana amin'izao fotoana izao ary tsy vitany hoe andinika fotsiny fa tsy maintsy anamboaka fanambarana izy ireo dia mahatsapa tsara mihitsy ny fahasaranana izay mianjady ny eto Madagasikara. Etsy an-daniny nefa zany ny ataontsika ao anatina paranteza hoe ny sasany de mahita hoe tena efa misy mihitsy ny ezaka atao, tena efa ao anatin'ny tena ezaka anao an'ity zay ny fomba fijery. Io moa samy manany fomba fijeriny tokoa fa raha hoe refesinao zany amin'ny fiainana isanandro dia tsy misy zavatra hoe foronina eo. Io zany averimberina foana, tsy misy zavatra hoe tenitenenina fahatany eo zany, fa zavatra iainana le izy ary ankehitriny na ny ankizy madinika ary izay atao hoe mbola tsy tokony heritreritra an'izany hoe fahasarana zany satria ny fantatry ny ankizy madinika de hoe i dada sineny ao an-trano dia rehefa tonga ny atoandro dia misakafo de le fiainana ao atokantrano de rehefa mandeha mianatra de avy eo alaina, zay fantatry ny ankizy madinika. Fa amin'izao fotoana izao sao de tsy fantatsika fa na ankizy 1 taona 7 taona aza dia lasa mametra-panontaniana hoe fa inona daholo ry dada sineny reny mangataka reny, fa ahoana ry dada sineny no misy olona mitrinitro ka zordira eny amin'ny fanariam-pako miaraka amin'ny alika, misy an'izany eto Madagasikara fa lizy moatra ny mahazatra de fa tsisy taitra zany ny besamaro, lasa ny ankizy madinika no lasa mieritreritra ao anatin'ny fiainana amin'izao fotoana izao kanefa tsy tokony ho zany mihitsy le izy fa de tokony hoe ilamintsaina ireo ankizy ireo, ilamintsaina ny tanora amin'ny hoe fianarana zay aloha ny andraikitry ny ankizy sy ny tanora mianatra mba hoe hipanjinana ny hoavy mamirapiratra. Fa noho n'ilay tena hoe fantrana manaikitra sy hita maso de lasa miasa saina ihany ko ny ankizy madinika ary ny misy ary ny ankizy zany zao de efa tsy miditra atsekory fa lasa mamaky vato, lasa manampy ny lehibe manosika an'ireny sarety tarihan'olon'ireny eto Antananarivo fotsiny zany fa any ambanivohitra lasa miandromby, lasa makeny atsaha eny ary tsy vitan'izay fa lasa mitady vola ihany ko raha ny eto Antananarivo de irahan'ny ray aman-dreniny mandeha mangataka eraka ity arabe an'Antananarivo rehetra ity. Aiza le zon'ny ankizy amin'izay fotoan'izay, aiza ny zon'olombelona amin'izay fotoan'izay, nefa Madagasikara tompoko rehefa misy fiaonana reza-pirenena resahana momba an'izany dia eny ambonin'ilay tribune na ny pupitre izay itenenana no milaza an'izao sy zay zavatra teneniny eo, nefa ny atao hoe réalité dia tsy arak'izay raha ny eto Madagasikara izany. Io zany zao rehefa natao ny fanadiadina tety seroa dia volana novambra zany zao tsika, zany hoe efa tena mandeha zany ny fianaran'ny ankizy, tsy resaka afa-tsy zay indray tsika, efa tena mandeha zany zao ny fanatanterahana ny fandaram-pianarana ho an'ny sekoly isanisan' zany. De manontany ireo ankizy ao am-pianarana, nakaiza le ty ianona? Satria le ankizy anontaniana io zany miray tanàna am'le ianona le tsita de any le ry any, fa any ahoana? Any izany fa nga izy nga niova sekoly? Ka ry zalama zany ao am-pianarana samy mpinamana be tam'le tao am-pianarana teo aloha dia tsy hita ny anankiray dia ny namany zany ny findra kilasy de tsy mifindra sekoly izy fa any izy any any tanàna any izy,
fa inona ny zava-misy tsy tena mampalelesy fa tsy afaka mianatra ntsony ny dala fa tena tsy araky ny ray aman-drentsony tsy araky ny ray aman-drentsony de fa inona ny lazainy tsy de laza le ankizy hoe moa ilaza ny tena any eo satria menatra ihany ko vokatry hoe de lasa misiritsitrika le ankizy satria tsy araky le ray aman-drentsony no vokatry ny fahaverezanasa vokatry ny fahaverezanasa teo amin'ilay ray aman-dreny zany dia lasa tsy nianatra lay ankizy kanefa ankizy efa any amin'ny classe de seconde tamina sekoly anankiray anao misy zany tsotononona le izy fa efa any amin'ny classe de seconde zany efa tena mandene zany efa navita amin'ny primaire efa navita ny BPC de any amin'ny seconde zany hoe ny taom-pianarana manaraka zany mba hidirany any amin'ny classe de première indray dia nijanona tsy fidiny aiza ny zonony ankizy amin'izany iza ny tompona andraikitra amin'izany rehetrarehetra zany iza ny tompona andraikitra amin'ny fahaverezanasa eto amin'ity firenena malagasy ity ahoana ny momba ny asa satria tsy misy toe-karena mandeha zany raha tsy misy ny asa zay ekonomista nanontaniana rehetrarehetra de miteny an'izany daholo raha tsy mino sika afaka antanitsika ry professeur Ralson Roger reny professeur efa enjana be reny amin'ny resaka toe-karena fa io resaka asa io dia tena iankinan'ny zavatra maro zany amin'ny lafiny hoe toe-karena ny firenena anankiray na ho any amin'ny firenena aiza ianao na ho any Chine ianao na ho any Amerika ianao na ho any Afrika ianao na aiza rehefa miakatra ny taux de chômage dia sahirana izay firenena zay ary raha raisika fotsiny ohatra ny eo a Frantsa dia tsy miandry ela be mihitsy ny eo a Frantsa ao tompoko tsy miandry ela be izy mamoaka ny totanisa momba ny hoe nanahoana indray ny tany tsy fanananasa tany amin'izany firenena frantsay zany tao anatin'ny 3 volana ohatra miakatra sanidina fa raha vao miakatra fotsiny natao hoe virgule kely fotsiny ny taux de chômage any a Frantsa any de efa tratra ny tsikera mama evay à gauche et droite ny mpitondra ao a Frantsa io tsy hoe amin'izao andro Macron zao ihany fa na iza teo efa hatrany amin'ny andro Giscard d'Estaing hatrany andro Pompidou mihitsy iana alohan'ny Pompidou raha tany amin'ny andron'ny général de Gaulle de zay foana ny ao a Frantsa ao hoe ahoana ny momba ny asa satria io zany no andry iankinan'ny toe-karena ao anatin'ilay firenena zany hoe miovitrovotra mihitsy ny fitondrana ray manontolo any ivelany any raha tsy resaka afa-tsy ny ao Frantsika raha vao io tsy fanananasa io no tena hoe misongadina be zany ndao arytsika ho eto Madagasikara mba misy ve zany zao taremarika tena mazava tsara hoe tena firisan-jato ny tsy anasa eto Madagasikara nga mpitondra samy teneny zany tsy miteny an'izany mihitsy izy fa nytenen'ny mpitondra de hoe nahazo famatsim-bola indray izy anao autoroute nata fivorina tany Egypte de hoe anao autoroute de hoe hitady famatsim-bola sy ny ary fa le asa izay miteraka sakafo any akibo ilay asa ny ray aman-dreny izay miteraka ny zanany hiditra an-tsekoly ilay asa ny ray aman-dreny izay mahatonga an'izy mianan-kavy mba hanam-bola mba hitafy araky ny tokony izy firasan-jato malagasy zany zao no afaka hividy akanjo vaovao sy kiraro vaovao amin'izao fiatrehana ny krismasy 124 izao azafady indrindra firy isan-jato ny malagasy no afaka hividy akanjo vaovao andraisana amin'ny mpamonjy afaka ray volana zanak'Andriamanitra no raisina mpanjaka ozy izy ny kristianina Jeso mpanjaka malaza ozy izy niran'ny FJKM 171 zay metanetana tsara mihitsy rehefa miran'iny ny rehetrarehetra firy no afaka hividy akanjo vaovao rehefa hiatrika ny farantaona de ozy izy ny sasany zao me fotsiny sy any ambaty ihany tsy areo ko inona koa raha nitenenana zany efa hita efa sahiran zao ka tsy maintsy apetraka izay satria raha raisana fotsiny zay hoe tany amin'ny 20 taona lasa nanahoana ny fiatrehan'ny malagasy ny krismasy sy ny farantaona am'izao 124 zao zay io fitondrana io ny eo amin'ny fitondrana zao régime zao ny efa 3 taona izy zao teo nanahoana izay fivoarana izay dia mazava loatra fa -7% ny arikarena dikan'izay zany ilay fiatrehana fetiny farantaona
ilay fiatrehana ny krismasy dia apangay ny ilay moinsety satria le moinsety zany tsy tongatonga ho azy io fa nisy natonga azy ary ny vokatra zay dia miseho aty amin'ny hoe fiatrehana ny farantaona de ho tonga ny volana janoary de eo am'izay samy kikina daholy am'izay de samy kizitina daholy am'izay dia manahirana ilay fiarahamonina mitinako azy namana faniry dia vokatra iraraha zay zany zao asitsika raha mahatsapa fa tena kizitina ane zao le malagasy matetika hoe tenentsika hoe mivehivavy ny tena kizitina misy antony makizitina ny vehivavy be debe fa tsy mivehivavy ihany no kizitina tompoko fa na ny lehilahy koa ary zao kizitina na olona tena hoe malemy-paika hatramin'izay ary ohatrany tonga de taitaitra zany de tonga de kizitina de zao koa na ny tanora ara de kizitina ihany ko na ny ankizy ary dia kizitina eo samy lalao de tonga de alainy anankiray de efa tonga de miakatrakatra ny tosidrasiny atao hoe fahatezerana maro samihafa lasa tsy tohinona ilay malagasy am'izao fotoana zao sosiology no nyteneny zany nefa le malagasy hatramin'izay de olona malemy-paika ny fahalalana azy olona atao hoe tena manajsa ny fihavanana sy ny hoe sotiavana tany aloha zany soatoavina tany aloha zany lazain'zany zany fa kehitriny kosa dia lasa tsy tohinona ilay malagasy fa vao misy zavatra kely vao hitsaka kely ny tongotra ny sasany fa de tonga de fa vavabe ohatra nyreniny reny inona no mahatonga an'zany tsy tongatonga ho azy zany tompoko fa miasa ny lohany miasa mafy ny lohan'le malagasy ary tena miasa tena raha hoe amin'ny tomobile izy rofaniry mo ianao manana fiara hainao tsara io le hoe tourmotera dia tena hoe aingana de aingana mihitsy izay le hoe fiasan'ny lohan'le malagasy zay ary rehefa miasa mihoatra ny tsy tokony asany ilay lohan'lay olombelona anankiray de lasa maninona lasa tsy izy tsony lasa tsy normal tsony de zay mahatokony hoe lasa dala hony ihany lasa mitenydrery hony ihany lasa memeo azy eo hony ihany ny dikan'izay dia vokatra ilay fahantrana daholo zany ka roviana ary ty fahantrana ty vao ho afaka ny hoe ho afaka aloha mbola point d'interrogation zay fa farafaratsiny hoe mba hoe miena ilay fahantrana fa tenenina daholo ty rehetrarehetra ty anao an'zao autoroute téléphérique zao hoe zany ray zany zao no alefa amina communication hoe nahita famatsim-bola sy ny sisa eny tsy maninona fa ilay atao hoe maolona n'le olona ny sakafo hoaniny sy ny fitafiny mba aisa nefa ny aretina eto zany mamely ihany ko de tena mampametra-panontaniana mihitsy ny toejavatra am'seho amin'izao fotoana izao zany iny zany zao hoe nisy orana iny zany zao alina de hoe orana avy ny orana fa mbola provocation iny pluie artificielle iny fa za zao ato mijery faniry amaranako azy aizy izy teo satria fa efa nomanina ihany la izy resaka hoe toetrandro ihany mantsy sy ny toetany zany dia raha ny resaka hoe cyclone am'ty saison cyclonika le ho avy zao zany dia efa ao anatiny isika amin'izao novambra zao zany satria nanomboka tamin'ny 10 novambra zany saison cyclonika 2021 ary mifarana ny 3 avrily 2020 sy 2020 tsy haiko aloha za mo mpanao gazety no asako fa ireo atao hoe manampaizana momba ny toetrandro tsy ny aty am'fatrany Rahamasina Indiana fa maro dia milaza hoe rehefa miakatra be ny hafanana amin'ny resaka température zany amina toerana tsy de mba pisy an'izany indrindrandrindra anosy oatra Madagasikara de manahirakirana ny satria efa me mafana koa zany moa zao ny tany dia matetika zany le cyclone mahery be reny foana dia raha hoe ny isan'ny cyclone zany zao mbola ny anarana efa mivoaka de misy zany hoe Yana anarana avy amin'ny Mozambique io de ry Batsiray afany anarana Zimbabwe de ny cyclone fateo le Cliff anarana ny meny Madagasikara io de koa zany ry Domako zany Swaziland ary Emnati anarana Comoriana sy ny sisa dia hitatsika moa zany fa de hoe ny aina ny mateza samy mivavaka tsara fa na tiana na tsy tiana
dia efa ho avy ny vanim-potoana ny cyclone zany zao reny tsy voatery hoe hiditra eto Madagasikara raha lazainy manam-pahaizana fa tandraizy manafy safo any enanina any afa be velarina be dia miteraka zava-doza zany eto amin'ny firenena efa mba miomana zany ve ny fitondrana ry zareo no mamaly an'izany fa isika ihany koa oka tsy andro foana ny hoe fitondrana fa ny endry zareo andry zareo fa resaka fahasalamana zao dia ndana manao vaksiny lava PDB amin'ny vaksiny ndana mankany amin'ny dokotera zay mpitsabo anao raha ohatra anao ohatra dia ndana mankany amin'ny dokotera fa ny vaksiny ihany no tena hoe fiarovana zany ny kasibosy sy ny hoe manasa tanana isan'andro moa zany dia iny efa eo fa ndranao sa-tanana ary ty efa manahirana ihany koa zay tsy teny zavatra betsaka fa dia izay no fandehan-javatra azo nambara faniry toizanao indray dia farananao avy hatrany ary resaka rano mihitsy sika rena mbola eo ihany morina am'izay satria ty rano ty zany tena problema be mihitsy fandraisantsika hoe tao anatin'ny andro maro zay tena misotro rano maloto zany ny akamaroan'ny olona zany de niezaka tsika nikarika ahoana moa zany zao rano zao satria tena lasa anyan'ny olona le hoe efa misimisy fofona satria zany tena tsisy rano zany tena atsakaina zany indrindrandrindra andrenivohitra zany ny any ambanivohitra mbola misy karazana hoe vovo de misy lavadrano de misy rano mandeha zany na rano amin'ny alalan'ny renirano zany mbola afaka mba misasasasa ihany zany fa ny aty andrenivohitra zany dia voatery raha tsy misy an'le rano mijirama dia sarotraritra vao ahitana rano amina vovo na loharano na lavadrano zany aty andrenivohitra zay de eo ny antony mahatonga n'lay resantsika hoe rano zava-misy eto Madagasikara zany de narabe mananjara raha raisika ny tomba ny teo anivony dio ranoasa dia tany amin'ny taona 2014 tany hoany zany dia vosikajy isika teto Madagasikara firenena mahantra rano amin'ny fahazona rano fisotro madio ary dia rano zava-misy de hoe ny 5.1 isanjaton'ny mponina dia tsy mba manana an'izay fahafana isitraka rano fisotro madio zay 5.1 isanjato taona 12 sy 2 zao tsika zao dia 1.2 sy 2 zany de fantatsika nefa nilanja ny rano eo anivon'ny fiarahamonina ry narabe mananjara ary na ny resaka energie na ny resaka amina resaka hoe tena endrika fanasitranana de zava-lehibe amin'ny malagasy ara-pomba zany rano zany de nefa tsy zarizary ny rano am'izao fotoana zao de raha ka ohatra fotsiny ndray tsika tamin'ny taona 5.1 sy 2 dia ny fahazon'ny vahoaka ny tena hoe mba rano fisotro madio de 8 isanjato fotsiny mba misy an'izany rano fisotro madio zany tany atsimo atsinanana sud-est zany ary 5.1 isanjato fotsiny mba nazo an'izany rano fisotro madio zany tany melaka zany ny zava-misy ho an'ny eto Madagasikara dikan'izay de le rano tsy fisotro madio no azo malagasy de inona le resantsika zany ao anatin'izany le rano resantsika hoe azo avy amin'ny loharano ao anatin'izany le rano mandeha ao anatin'izany le rano amin'ny alalan'ny dobo zany lavadrano la pluie zany sy lay amborna fontaine zany de reny nefa rina zany mbola tsy azo antoka tsara tena hoe madio 100 isanjato zany satria ny ataontsika hoe rano fisotro madio zany de rano zay efa misy traitement manokana ana orinasa zay miandraikitra zany de fantatsika fa anisan'izany ohatra ny jirama zany de rehefa tena mijery am'izay zany tsika rina satria tsika mieritreritra hoe tokony misy zany eau potable rano fisotro madio zany zay tokony ho priorité ny fanjakana mihitsiny ho amin'ny malagasy satria zany nge le esprit nananganana an'le ministera ny rano rina ary zay le antony nanaovana an'le code de l'eau tany amin'ny 7 tany de zao hoe mba azon'ny malagasy rano fisotro madio satria fantatsika fa manan-karena rano sika rano mamelona ny olombelona rano mamelona ny vokatra rano mamelona ny biby rano ihany koa no ahafahantsika riny manao angovo ho an'ny eto Madagasikara 1.2 sy 2 tsika rina rabe mananjara tena tsisy rano ary zara fa misy rano ary de mampalahelo satria rano laratsika ao anatin'le statistika le sotra zay omentsika ny UNICEF ohatra rina dia Madagasikara tompoko no firenena
fahaenina teto ambonin'ny tany anisan'zany hoe tena tsy manana an'zany ary tsy misitraka an'zany rano sotro madio zany zava-misy ary anisan'ny fahaefatra teto ambonin'ny tany any ko sorsan'ny UNICEF zany zaraintsika zany lina rahabe manantsara fahaefatra teto ambonin'ny tany any ko anisan'zany hoe tena ino moa zany tena hoe maloto ao anatin'zany tontolony sady rano sy tontolony fahadiovana zany satria rehefa miresaka omo zany rena de miresaka assainissement fidiovana rano ko sy fidiovana ao anatin'zany de zay zany ny olana am'izao fotoana zao satria marina fa hoe manao ny ezaka zany misy an'le hoe watered misy an'le dioranoasa sy ny sisa zany rina fa zao mbola ezaka daholo eny rehetrarehetra eny fa lay Madagasikara mihitsy ny hoe fa maninony tsika no manana rano fa mijaly rano fa maninony tsika manana rano fa tsy mahatosika atsika ntsony ny rano satria tsika tsy firenena le lazaina inona morina le hoe dezera le nanay mitangazana fa firenena tena manana rano tsika ary zay setra rehetra andehanana de misy rano eketsika ny hoe fiovovan'ny toetrandro mety mahatonga an'zany fa tsika afaka miresaka koa manao hoe tsy ampy le politika ahafahana mitrandraka rano eto Madagasikara sy manodina ny rano ho rano sotro madio politika io zany ao ka angatsy efa misy velo rano politika ampanjahiny velo rano iny vao mainka na mo tsampona mihitsy iny satria tena tsy nitondra ninina mihitsy izy io nge ho aty zay le fanjakany hoe tsy tonontonony pona ny zavatra ohatran'zany raha miresaka velo rano ianao tena misy lanjany zany amina fomba fiteny amina fomba fanao de lasa inona rina zava-misy eto andreny vohatra inona ny zavatra ny ainantsika taloha ny borina fontaine tompo mandre mandra-parivon'ny andro misasasasa tsara ny rano de nytoy le izy taty rina laya nisy an'lay inona moa lay coopérative kely lay mitatana pompin-drano iny zany de iny misy vola kely arotsaka isam-bolana kely narotsaka isam-bolana fa miova tanteraka mahazo rano zay alainao anao tsy voafetra de taty aorina indray niova le izy isaky ny so isy ary folo sy roapolo tambola nisy pièce tam'izany fotoana zany na le vola madinika de niova ndray le fitantanana an'le pompin-drano taty aorina de lasa inona izy reny lasa novidina tamin'ny bidon amin'ny vidiny lafo le izy de misy pikarama koa de misy pikarama de zao ndray zany satria misy komity moa mpitantana an'le pompin-drano de zao ndray zany am'izao fotoana zao sady tsisy le rano no lafo be ny vidiny raha ohatra ka tonga le rano le débit an'le rano koa tonga eo dia tsy araky ny tokony ho izy de rehefa tonga le rano de raikitra ny totondry de zay le izy satria hoe misy velo bidon zany no misy eny amin'ny borina fontaine rehetrarehetra eny zany zava-misy am'izao fotoana zao de fatatsika avy hatrano hoe tena le endrim-pitantanana mihitsy nyzany tsy mety satria na ny zavatra tsy tokony problema ho an'ny malagasy ara de problema satria tsy voavahan'ny fanjakana ala izy resaka rano ny adevitra ka raha rano ny adevitra rano nanaovantsika angovo tsy mahatosika le angovo am'le hydroélectrique io resantsika rina tsy mahatosika le izy de faly le fournisseur ny jirama satria inona mahafaly azy aty am'le gazoal am'le groupe électrogène no mandeha be zany satria tsy mahatosika le turbine atsika am'le rano manosika an'le angovo zany nefitsika manana tokony exploiter tsika be da be na ny andekaleka na iray telomita mandraka maro be zany azotsika trandrarina ary ny technicien ny jirama sy ireo mpivoaka mpianatra mivoaka teny votovorona de nahita an'izay rina ny aminy hoe afaka manao todrano maro be tsika amanjatony zay zany na resaka fotsiny angovo ny resantsika fa le rano miditra misy atokantrano rina mampalahelo ny zava-misy am'izao fotoana zao akoatrany hoe raha misy ndray raha le rano tsy mahavidy rano le malagasy satria mahantra sahirana de rehefa tsy mahavidy rano de mandeha mivoaky ny trano maloto misy fofona de miteraka fahasorenana ho an'ny be sy maro zay de miverina any am'le tenin'ny rina teo am'le misy psychose hafahafa zay le izy hoe ohatra mifampakapakalagy zany eny amin'ny lalana eny ka ny andro koa mafana rina ianao tsemboka le olombelona mitera-pofona am'le dinitra le atsembohana
de tena mijaly le malagasy de tsapatsika ve zany de zay le iavin'ny adevitra Misy miteny reny aza lasa produit de luxe zany ny eau potable eto misy miteny aza Madagasikara. mamekriza lesy Satria zao ny anton'izany rehetrarehetra Teraka ho azy resantsika zany lasa sary tadiavina le rano fisotro madio eto Madagasikara, lasa produit de luxe le izy de tsy mitovy le olombelona eto Madagasikara satria lay manakatao Rina Rabe Mananjara dia tsy olana am'le manamboly io na tsy tonga ara-dalàna any an-tranony ara ny rano jirama afaka mividy izy rano zay efa voahodin'ireo orinasa marobe zay misy eto Madagasikara eny amin'ny tsena zay betsaka amin'ny fifaninanana mandeha amina tsena eto anatiny zany, fa misy tsy atakatra an'izany mihitsy Rina de tikan'izay rano maloto no andrahoana vary, rano maloto no androna, rano maloto no asasana lamba ary hitatsika izany mandeha amin'ny lakan-drano nandretany rehetrarehetra sy kopa sy aizanaiza le atsika rano maloto no anasana lamba sady misy mandro misy milomano mampalahelo le malagasy ary tsy fahita tao anatin'ny 80 taona no misy am'izao fotoana zao de lasa produit de luxe ho tsika le rano fisotro madio am'izao fotoana zao tena ohatrany hoe nahita rano fisotro madio zany tena tsy ne zavatra tena mahita petrole any amin'ny tany arabo zay fiainandry zareo zany am'izany sisany zava-mihitsy satria natao produit de luxe zany de hoe vokatra sarotra hita, vokatra tsara nefa efa vangaina na vidiana amin'ny vidiny mety ho lafilafy kokoa zay sisa le rano iainantsika am'izao fotoana zao de tsy mifakaizy zany satria rehefa tsisy ny rano reny ka na manana tany zao tokony mbola ambolena ary tsika de tsy afaka mamokatra le tatsa malagasy na de 20% ara tatsa avokoa satria tsisy koa le rano amin'ny karana Rina Rabe Mananjara zany hoe misy fiantraikany daholo io rano io am'izao fotoana zao na resaka angovo na resaka famokarana na resaka olombelona ny rano ilaina satria hoe mila misotro 2 litatra sasany isan'andro ny olona anankiray de ahoana no ahazona an'izany Rina Rabe Mananjara satria efa lasa produit de luxe le izy rano tsy zarizaro ny sotroana sy mitonga isam-batan'olona sy ny isaky ny tokantran'olona am'izao fotoana zao de fantatry ny fitondram-panjakana ve zany iaina ny fitondram-panjakana ve zany tsaro ny fitondram-panjakana ve ny vely rano nataony ka misy fiantraikany any taranaka izany zavatra resahany sy ny politika ataony zany mba manana politika mazava izy ve atongavan'izany rano zany tsika tsy mbola miteny Rina hoe le fiovaovan'ny toetrandro ny tsy fa de tsy tonga ny orana tsy mbola miteny tsika satria indray avy any ambony iny akoatra le hoe misy provocation fa tsy isan'andro akory ny de hanao provocation na pluie artificielle foana tsika satria vola be Rina ny tadiavina an'ireny ihany koa na hoe fandrotsahana orana artifisialy fa amina Riny rehetra de hoe ahoana no ahafahany fanjakana na ahafahana manosika projet maro samihafa de tsy moaratsika tena anosa avaratra taiza misy forage firy Rina nakatona alizy satria hoe tsy mandeha am'izay lona ny eo ara rano nefa tsy ampy ka tena mba manaitra tsika hoe raha mbola misy fanjakana rangahy eto Madagasikara de aza mampiteniteny vahoaka sy aza mampijaly vahoaka fa zavatra faran'izay tsotra tokony aina amin'ny malagasy tsika nieritreritra hoe anondrana rano de aza mitetateta tsinona zany tsy tatsolo izy Rina rano ve ny tokony ho problème amin'ny malagasy fa tsy tokony problème zany fa tsy mahay mitatana le mpitondra vary ve tokony problème amin'ny malagasy tsy tokony ho problème zany fa tsy mahay mitatana le mpitondra zany zava-misy eto Madagasikara ka raha miteny an'izany tsika zany Rina de osika tena efa tsy rariny eky efa be loatra le jaly mahazo any malagasy de zay no iverenako amin'ity fanazavana nataon'ny nidony ity Rina satria teo tsika ndresaka hoe sady amaraparana antsika azy hoe misy olona mitolona any amin'ny tandrifo rehetrarehetra any ary mijoro sy mitsangana ho an'ny malagasy de tiany amarana antsika azy Rina satria miaitsika le malagasy anosy Belleville any miaro tany mijaly ara-piainana tsy miodina ny resaka tourisme tena mijoro zany le malagasy de nisy moa zany dimy teo eo zany zay hoe nampanatsona teny nivony fitandrona filaminana fa efa no afahana zany izy dimenadara eo de vakitsika zany ity fanairana zany nataon'ny nidony ity zany atao anatin'ny compte Facebook ny Rina
dia aorianan'izay tsika amarina fandarina de ho vakiko mihitsy le izy araka ny fomba fanoratan'niny azy ato a dia mba azotsika an'le izy satria misy message pasen'niny ao anatin'izany a resahantsika zany akory aly atsika jiaby e malagasy jiaby ato maiva foana fa gaga misaotra zanahary razana masiny jiaby ndraiky atsika malagasy nanoana ny faritanenina nomaly kela zanahary ampitambatra atsika mba hanavitry Madagasikara tsika in love en amour ampitiavana ny boka zahay ariva be fa hoe mitady tianongana mpanjaka ary contre projet présidentiel zeny ny antony samborina zahay 10 nomaly zahay tsy contre ny projet présidentiel fa ambara vahoaka mova misy avantage aminay sa personnel andian'olombitsy nefa tsy aboaka amin'ny vahoaka hoe ity projet présidentiel ity kela ampitahoriny basy ny vahoaka aty anosy be ka la tropon'iny doni tsy mavozo ny lainga ndraiky menasy basy io fa fanjakana atsainay zay nanoratany azy ato mihitsy ny vakitsika azy de mezaka manakatra tsika mivoleza nareo mavandy mamotiky nosy be ary mampiady zahay samy malagasy fefa nifo zahay mbo atifitrinareo tena basinareo io koa mbo malagasy fo anareo lio ny razambe tsika no manadio ny loto eto nosy be lio zany razana anareo fanjakana ndraiky mbo fidinareo sasany no manakorotana eto nosy be satria hitanareo fa mahavozy basy ndraiky gadra ny malagasy fa tropon'iny donia ho anareo de mahavozy zanahary ndraiky ny fihavanana malagasy biafa l'aéroport taninay zafo mbola fotsy dadilahy mpanjaka sy ny leta no nany amia tany koa izy dadilahy e faralahy amindry babandry babako koa izy kela nosy be mila mivoatra misy dikany daholo zany fihezanteny zany fa mila manakatra tsika io za pakebo tsy mahazo miditra eto nosy be ravainareo taninay menasanareo gadra zahay nefa nareo mamotiky vahoaka no tokony migadra ambilanareo taninay Royal Beach atao mifanjakana fitaovana andravana tany nefa hoe tsy hivatra ary mbo tsy ary ny vatra nefa tratranay tambodiondry ny dimanche 21 novembre eo mpanovana ny fefy ny kaiky de zeny sirama zao de zao ny valiny hoe efa vita titres borné amin'ny Royal Beach io tany io mova manana statut mpivarotra tany ny sirama fa tsy hoe manodina ny fary ho siramamy ndraiky toaka izay bail ny fanarahana tamin'ny mpanjaka général Dadila Boba zafimbola fotsy ndraiky dady mpanjaka zafimbola mena zay nangataka tamin'ny Dadila zafimbola fotsy ny fiara-miasa amina resaka sirama niarahana tamin'ny colon tamin'izany fotoanandro izany gaga zahay ka misy message amin'izany zavatra vakitsika zany hoe misy malagasy mihetsika any tsy manaiky fa tsy eto Antananarivo ihany akoriny tsy manaiky tahaky ny tany ery am'le Maklaniera Rina Rabe Mananjara zay lasa ny karana am'izao fotoana zao tahaky ny fandroana fananan'olona sy tan'olona amina toerana maro be eto Madagasikara am'izao fotoana zao fa misy malagasy ihany koa manao zay alemonina amin'ny malagasy amin'ny toerana anankiray sady efa tsy mihinan-kanina ndroana amin'ny tany no tsisy asa zany zavatra mahazo amin'ny malagasy ka matotsika namaky an'izany Rina Rabe Mananjara de ozytsika hoe misy marary maro be eto Madagasikara eto ary misy olona mifo misy olona taitra misy olona tsy matahotra miarika amin'izany lafin-javatra rehetra zany ampisaina amin'ny malagasy mba mangala eky atsika ondra zany mangala ondra zany de zao samy misaitsaina mandinika am'izao zavatra miseho eto Madagasikara izao fomba fiteny zany mba efa mibelaka atsika efa misaina efa mandinika efa misokatra ny maso mangala ondra atsika amina zava misy eto Madagasikara fa potika ny fiainan'ny firenena de tonga n'le teneniny rina hoe raha jiaby alohi tsy miteny anaran'olona am'izany fa raha jiaby alohi zay ny tiako tenenina am'izany hoe lasa ny zareo avokoa de ry zareo ao anatin'izany na fitondram-panjakana manao ny kely tsy mba mamindra mivoaka malagasy na ny vahiny te hanjakanjaka eto Madagasikara de tsy menatra akory mametraka banderole de miteny fa zanatany eto Madagasikara de 19e tribu mbola adevitra fa ny resantsika am'izay averitsika zay Rina Rabe Mananjara ampisaitsaina namakitsika aniny message niny donia tao anatin'ny compte Facebook niny
eny ary zay no namarana ny fandarana miara-manonja teto amin'ny MBS radio matata amin'nyity fotoana ity isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany ary dia apetratsika foana ny fahendrena malagasy ny amin'ny hoe ny mamy atelomony mangidy aloavy samy tain'Andriamanitra veloma tompoko.